Tompolasy tompovavy tafarakitsika ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao alarobia 2 novambra 2024 izao. Manantitra ny arabo ambampirarintso ho antsika menakavy izay manaraka manjoy izany fandarana izany. Isaorantsika ihany koa ilay nahary satria raha tsy ny fitantanana sy ny fitahiny dia tsy afaka hiaraka eto isika nanao anatin'izany fandarana izany, fa noho izay hoe fitantanana sy fitahiny ilay nahary izay dia afaka miserasera ato anatin'ity miara-manonja MBS Radio Mada ity. Na ianao zany eto an-toerana na ianao any ampitan-dranomasina dia hananterana ny araba ombam-pirarin-tso. Ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity toy ny mahazatra eo ny fandalinana loha hevitra notsongaina tao anatin'ny maro. Eo raha teo ihany koa ireo ampisehatra tao anatin'ny fandarana izany. Mbola avy eo ny namana faniry Razafy Manantany. Eo ihany koa Andriamatoa Motarson Alleluia izay mpandinika raharaham-pirenena, mpandrara ihany koa izy mitondra famakafakana ho amintsika menakavy amin'izay loha hevitra notsongaina izay. Dia eo ny solombavambahoaka ihany koa mbola hiditra eo ao anatin'ity fandarana ity. Manana eo amin'ny ora 2 sy sasany eo isika amin'izany fandalinana maro isan-karazany zany, ka dia hoe mahareta hatramin'ny farany satria ao anatin'izany fandarana izany no ivoizantsika izay tsara ho fantatra ny ity raharaham-pirenena ity. Inona moa no resahany eto? Ny fiainantsika menakavy ihany no hoentin'eto, fa tsy hoe misy zavatra foronina akory. Fanehoan-kevitra ihany koa satria mety hevitra tsy hitanao any amin'ny hafa any, tsy ampahafantarina anao any amin'ny sehatra isan-karazana any, fa eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada no afantaranao azy. Ary ny fandarana itoy itony dia miantefa indrindra, zay moa zany dia averimberina foana hoe miantefa indrindra amintsika olom-pirenena. Miantefa indrindra amin'ny olom-pirenena ny tena hoe zavatra horesahana eto, hialana amin'ny onono, hialana amin'ny hoe tsy fahafantarana lafin-javatra maro, na ny eto an-toerana io, na ny any ivelany io, na ny fifamatorantsika amin'ny sehatra isan-karazany io, amin'ny resaka famokarana, resaka sosialy, resaka toe-karena, betsaka ny zavatra tsy fantatsika. Eo koa ny hoe inina mihitsy tsy ampahafantarina an'ilay vahoaka malagasy, ka ao anatin'izany fandarana miara-monja MBS Radio Mada izany no hitondrantsika fanazavana maro samihafa. Zay dia averimberina foana satria misy manontany any ambadika any hoe inona ihany ny resahanareo ao, inona ihany ny tatatantareo ao, fa ahoana ihany izy ity, ahoana ihany. Dia hoy ny tena manao hoe tsy maintsy atao ny resaka, tsy maintsy atao ny fanazavana, satria rehefa tsy manao an'izay dia misy ny mahazo tombontsoa any ambadika any. Satria rehefa tsy mahay ianao, rehefa tsy mahay ninninona ny olona anankiray, rehefa bado ary rehefa tsy mahazo ny fampahalalam-baovao araka ny tokony ho izy, fampahalalam-baovao feno. Satria ao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany koa misy karazan zavatra maro ka feno, fa tsy hoe zavatra apahany ihany no ampahafantarina n'ilay vahoaka. Zay dia efa tsy azo lazaina hoe demokratika ny firenena anankiray. Avelao fantatry ny olona ny zavatra miseho, fa tsy kononkononina ny ananina any, tsy hoe zavatra mirapiratra sy mirantiranty no aseho avy eo, fa alao fantany any daholo ny ao anatin'ny firenena, dia anjarany no misaintsaina. Amin'ny herintaona zany zao raha ny kalandre hiatrika fifidianana filoham-pirenena neto amin'ity firenena malagasy ity, hiatrika fifidianana filoham-pirenena. Goavana be zany. Fa manoloana n'izay rehetrarehetra zay dia alao ho fantatry ny olona ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'io, zavatra rehetra zay anseho tamin'ny tontolo-pifidianana teo aloha tao, tamin'ny farany teo, dia ny amin'ity ahoana sy ny sisa, dia zay no tokony ho izy. Io moa zany mbola horesahana eo ihany, fa dia ny fandiriana hoe anaraka hatramin'ny farany isika menakavy. Mialoha ny tena nomboana aloha zany satria savaranonandro ihany iny, misy ianareo no mangataka kokoa
maromaro mihitsy mangataka kokoa hoe mba ataovy kokoa zay tena manaraka akaiky ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ary tsy hoe manaraka fotsiny fa tena miondana mihitsy io moa zany dikan'io de le hoe le tena hoe fifamatorany ny fiarahana ao anatin'le ty fandarantia de anisan'izany ohatra zao ry Lala sy Noa mpivady zany mpivady zany Lala sy Noa zany le Lala vehivavy Madame Lala Noa rangavadiny zany dia atao kokoa manokana zany nitoseny zareo de tena miondana mihitsy hoe mba teonao zay de va tafita zay dia eo ihany koa zany ny damana marobe amin'ny fatry sabotsina mehana fatry talata ny volonondry ny any Sambava izay manaraka MBS ny any Tolanaro zay misy MBS ihany koa nazahoana resaka hoe ataovy kokoa zay de efa hoe namana rehetra any zany be de be nareo fa tsy hoary voatanisy eto ny any Ambatondrazaka ihany koa ny any Andreba any amin'iny faritra loatra iny de mangataka kokoa ny any amin'ny faritry Menabe ny any Morondava de mangataka kokoa ihany koa de arapaina daholo nareo rehetrarehetra ny any Ampitandramasina tsy azo adonona ny ao Frantsa moa zany de be de be asa hoe aizany tsy misy malagasy ao Frantsa fa de ao ny any Toulouse nareo any Bordeaux Paris Normandie ty amin'ny Côte d'Azur misy Nice ry Nancy iny ny ao Marseille tsy azo adonina feno malagasy ao manaraka miara-manonja MBS Radio Mada de toy izany koa ny any États-Unis zany New York Washington any Los Angeles dia misy ihany koa ny any Chine dia manaraka nyty fandarana ity ihany koa dia na eo arany hoe décalage horaire adiny 5 mahery ny décalage horaire Madagasikara Chine lasa aloha satria izy mahita masoandro mialohan'ny Madagasikara amin'ny resaka fuseau horaire iny zany dia manaraka ny tony fandarany teo ny any États-Unis mbola maizina be amin'izao fotoana izao raha misy sasany maraina eto ny any mbola maizina ny any États-Unis any fa de miondana manaraka satria tian'ilay malagasy ho fantatra ny fandehan'ny raha-pireneny zany sy ny zavatra mitranga atia tanindrazana aty ny any Chine manokana misy mpianatra malagasy any io moa zany rehefa any ivelany de hoe na mianatra na miasa fa de any amin'ny resaka bourse mbola tsy voalohan ray misy vary mangatsika tsy voaloha le bourse amin'ny fanjakana io vatsym-pianarana de ohatran'izany le izy zany anga mila PEM na tsy hay zay filaza azy hoe forum na PEM sy ny sisa zay nataon'ny fitondrana tamin'ny faran'ny herinandro anao investissement miantso ny investisseur sy ny sisa misy tompoko zavatra tsy mila resahana zany fa hoe zavatra programa mpanjakana resaka fanabeazana zany resaka vatsim-pianarana fitakimbola tsy fitakimbola ero misy ny tetibola any amin'ny antenimera-pirenena dia zany anga mila PEM fanadiovana tanàna anga mila an'izany ny fanabeazana olo-pirenena anga toko ty efa misy ny hoe ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy hoe fampianarana fotsiny fa any amin'ny fanabeazana tena vomafy mihitsy ny eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ohatra fotsiny anankiray mivaingana ny amin'ny hoe resaka fanajana ohatra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany anga mila PEM zany anga mila hoe fotoana fivoriana goavana be resaka any amin'ny programa mpanjakana zany ary ianao efa nametraka an'izay hoe projet de société zay napetraka tany talohan'ny fandraisana ny fitondrana aty amin'ny fiafaran'ny 2024 zay vao hoe anao PEM mandray na forum atsona ny investisseur sy ny sisa avy any ivelany ny investisseur eto toerana moa zany tsy resahana tsony fa de Rothschild reny resa hitatsika reny de atsona ny any ivelany mampiasa vola aty Madagasikara sy ny sisa ny atao anatiny tsy voaro ny any ivelany atsona aninona dia eo zany no miodikodina eo ndresaka tsika hoe eo amin'ny tontolo ny fanabeazana ny amin'izao fotoana zao eo amin'ny fandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka fotsiny ohatra fa ny amin'izao fotoana zao ny hafa mihitsy ny amin'izao fotoana zao raisika ny fitondrana amin'ny fandimby
hatrany amin'ny repoblika voalohany tany amin'ny repoblika voalohany tany mantsy mbola resaka teny frantsay, resaka fomba fisainana frantsay no mbola tena hoe mibana zany na ny anatin'ny fianakaviana fiarahamonina tsy mety raha tsy miteny frantsay kely sinsisinsisy nandeha ny malgasisation nataondratsiraka de fa niova fa izy ko moa raha ny zavatra hafa ihany ko tena mipotra teo fa hoe raha fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanako ohatra hoe miresaka hoe fiarabana fotsiny ohatra tany aloha tany hoe bonjour maman bonjour papa de avy eo nandeha niova dia lasa hoe manao ny dada manao ny neny de lasa ohatran'ny fangarongaro teo manao ny papa manao ny maman dia nandeha ny régime tsiranana régime Didier Ratsiraka régime Zafy Albert président daholo zany rehetrany ny régime président Marc Ravalomanana ny Tetele farany teo tsy resahantsika ny tetezamita satria tetezamita moa fangaro voraka tao fa le farany teo ny régime président Hery Rajaonarimampianina de jerevanao zany ny fiainam-pianakaviana ny ray aman-dreny sy ny zanaka de mbola mipetraka foana ny hoe manao ny dada manao ny neny manao ny mama manao ny papa fa ny am'izao régime Rajoelina zao ny ohatra ny tsy zany tsony fa inona ny am'izao miraba zany le zanaka ny ray aman-dreny manahoanareo zany no heninao zany manahoanareo sady am'izay ohatra mibetrobetroka zany fiarabana zanaka amina ray aman-dreny io aenona zany daholo zany sisan'ny fandehan'le fanabeazana eto Madagasikara raha nitsen'zany ve zany anga mila PEM zany anga ndanina fotoana any amina efitrano malalaka tsy mila an'zany fa tena hoe resaka fiainana isan'andro zany ary misy fanjakana misy programam-panjakana araka ny tenenina teo zavatra tsotra kanefa dia resahana zao any amin'ny resaka hoe investisseur any velany hoe atsony sinsisinsis fa le zavatra isan'andro eto tsy hita ary miteny ny fitondram-panjakana sy mipanohana fitondrana manao hoe tena miasa ny fanjakana tena tsy hitanareo nga reny fotodrafitrasa mitsangany reny tena fandrosoana eny dikany reny jambanga masonareo mpanohatra tsy mahita an'ireny fandrosoana ny atao hoe fandrosoana tompoko de tsy resaka fotodrafitrasa hitan'ny voamaso ihany fa ny atao hoe fandrosoana feno de miainga amin'ny maha olona aloha zay no atao hoe fandrosoana manahoana ny fiainan'le malagasy manahoana ny fifandraisana ao an-tokantrano manahoana ny fifanajana manahoana ny fanajana ray aman-dreny mandroso ve ny malagasy samy miemitra am'izany hoe fanajana ray aman-dreny zany no antsoina hoe fandrosoana manahoana ny toe-tsain'ny malagasy manahoana ny toe-panahan'ny malagasy zany no tsara refesina aloha de zay nao vao miteny hoe mandroso sa miemitra fa nen'ny mpanohana amin'ny fitondrana de hoe mandrosa ny firenena rehefa mahatsangana fotodrafitrasa manara-penitra maha olona aloha zay vao zany resaka manara-penitra sy fotodrafitrasa zany fa raha ny zavatra hita amin'izao fotoana zao manjaka ny kolikoly manjaka ny fanambakana sy ny hoe malagasy ny fampinana amin'ny endriny maro zany manjaka amin'izao fotoana zao mandroso ve zany tsy mandroso zany fa miemitra izany fampitehana ny dikan'izay zany hoe le famaritana le fandrosoana mihitsy zany no tsy mitovy ny an'ny sasany trano mijoalajoala nataony hoe fandrosoana ny an'ny sasany resaka kianja mibarea etsy mamasina zany no atao hoe fandrosoana zany no andanjana ny antsoina hoe fandrosoana mety ho marina zany satria hitan'ny maso fa maha olona le humain tsy ao zay raha ny zavatra misy ankehitriny ka raha miteny ianao hoe fandrosoana manahoana mandroso ve zao ny toe-tsain'ny malagasy misy bevokany anaty taxibe tsy rarandrala avela ny anahany eo misy sembana miakatra taxibe avela ny hosahirana eo zany ve de ilana PEM ve zany ilana zany ve nefa zavatra fiainana isan'andro misy ministera be dehibe ao ny zon'ny mpamorona
zon'ny artista tsy alohanao, mibory sy mimpianatra ny sinina tsy voalohanao. Inona ny ilana PEM amin'izany zao? Nefa fiainana isan'andro. Ohatra anankiray ihany koa. Ohatra anankiray ihany koa. Misy aretina neto amintsika amin'izao fotoan'izao Tamin'ny herinandro ny tenanay nijery toeram-pitsaboana anankiray. Timothy Asti tsy eto amin'ny plateau, tsy eto amin'ny latabatra eto amin'ny MBS ihany fa tsy maintsy mandeha koa ianao ny anana. Gaga. Feno ny salle d'attente. Feno marary. Tsy lehibe tsy kely. Marary le olona amin'izao fotoana. Iny moa nisy an'iny le orana iny de misy karazany le aretinao fa ny tena betsaka de mikohaka ny ankizy. De any amin'ny tratrany misy inona moa ny anaran'ireny? Le tsy mahatate le fiovan'le toetrandro. Zao le toetrandro Antananarivo amin'ny maraina ohatran'ny mangatsiaka izany indray. Afaka tamin'ny 4 andro lasa 3 andro andro tonga de mafana be zany. De zao ohatran'ny mandrivondrivotra. De misy tsy mahatate an'le toetrandro avadibady io de mikohaka. De sepotra, allergie. De misy ny olona efa asmatika. Mampalahelo ny ankizy kely hatramin'ny olon-dehibe sanasana fotsiny am'le toe-tena koa moa reny asam-ireny hony. Toe-tena sy tsy hiditra lalina am'resaka medisina ny tena fa zany zava-misy. Marary ny malagasy ankoatr'izay coronavirus. Miola misy ny coronavirus amin'izao fotoana zao. Mbola misy aretina eto tompoko lahy sy tompoko vavy. Fa ahoana ny fiatrehana an'izany? Ahoana ny fanaitanana ny amin'ny hoe fiarovan-tena sy ny sisa? Mba tsy tenena hoe bordel be eto amintsika. Marary eneny olona ary vidim-panafody amin'izao ohatrinona. Fa aiza ilay tena hoe fandraisana andraikitra amin'ny fanentanana. Hafa ny hoe mandray andraikitra ianao manentana ianao, mampatsiahy ny olona ianao, fa le olona mihitsy mafilo, le olona mihitsy ny tsy anao. Iny anazy iny. Fa ny andraikitrao amin'ny mampitondra anao zany aiza amin'le hoe ain'olombelona ain'ny malagasy. Aiza le fanentanana. Manambola ianao anaovana publicité tsy etsery hoe dokam-barotra sy n'izao. Fa ny fanentanana n'ilay malagasy aiza. Nefa misy aretina zao. Reny vaksiny teto men'ny Amerikanina mipotehana fotsiny. Mamenatra ane zany Mamenatra nopotehana fotsiny ny vaksiny. Amanetsiny teto Madagasikara. Nefa le corona amin'izao mbola misy. Any amin'ny toeram-pitsaboana ianao zany miteny hoe mitandre-matena, misy soratra mandeha mitandre-matena fa ny coronavirus de mbola misy. De eo zany no any anaty toeram-pitsaboana no tsy maintsy manao an'le kasibosy, tsy maintsy Fa rehefa eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny tsisy mirarahana zany. Tsy misy mirarahana zany le olona zany. Kalizy ahoana? De hoe misy fanjakana veto sa tsisy fanjakana misy eto. Fa manao inona? Maika anao PEM. Zany ve ny mamaika ao anatin'ny ty raharaha ty. Maika ampiantso mpamatsy vola, mpampiasa vola, nefa vahoakanao marary, vahoakanao tsy mihinan-kanina. De nefa ianao miteny hoe fandrosoana, tapy-maso ihany tsy mahita fandrosoana eto amin'ny firenena. Mandroso ve ianao de hiteny ny Banque mondiale hoe 1,7% ny taux de pauvreté eto Madagasikara niakatra indray. De zany ve no mandroso? Mandroso ve ianao de tsy mifanaja intsony ny ray aman-dreny sy ny zanaka? Mandroso ve ianao feno ny ady tany any amin'ny fitsarana? Tany 2 metatra 2 metatra de diva amin'ny mpianakavy tsy mifandevo maty. Zany no fiainan'ny malagasy. Potika ny fiainan'ny malagasy tompoko. Potika ao anatin'ilay raharaha iainantsika amin'izao fotoana izao. Ka zay zany le zava-misy dia anjarantsika moa no misaintsaina manoloana an'ilay. Zay tsy milaza hoe manao moral manao tsy zany. Fa mitantitra ny zava-misy dia zay koa tsy manery hoe tsy maintsy arao zay tenenana ohatr'izany fa anjarantsika no misaintsaina ao anatin'ilay raharaha izany. Zay ny momba an'iny dia ankoatr'izay moa zany ny songadina ihany koa tao anatin'ny 420 ora misy ny accident etsero. Mila mitandrina ihany sika amin'ity resaka fifamoivoizany ity. Fa io anena atao ara ny lalana rehefa vita tsara koa ny lalana. Rehefa tsy mitandrina tsika de mitondra fahafatesana indray le lalany. Ary raha nitokanana ny bypass tamin'ny fotoanandro mitondrany ny président Marc Ravalomanana de zao ny teniny hoe zay tany satria nanao reportage tany tamin'izany hoe io vita io ny lalana bypass fa tandremo
fa tsy misy mahavidy aina. Zay nataon'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fitokanana amin'ny baibasy tamin'ny fotoanandro zany. De misy koa zany moa arabe vita amin'ny lalam-pirenena sisa misy an'ireny arabe reny dia mila mitandrina isika fa ny aina tsy ananabiry ary ny fiarakodia ny machine iny tsy misy hoe sain'olombelona fa machine le chauffeur no mitondra azy. De zao no nataon'le mpampianatra tam'izany fotoana hoe tamin'ny tenanay zany nanao auto-école, zao no naletiny tao an-tsainay hoe tadidio tsara fa io fiara hoentinareo io dia fasana mandehandeha. Tadidio zay aloha, fasana mandehandeha io. Aza manao discussion, aza miresa be fa fasana mandehandeha. Zany dia ao anatina fanabeazana daholo ka ny eto Madagasikara any amin'ny fanabeazana mihitsy ano no sahirana. De aiza moa ny firenena androso am'zany. Ny atao hoe fandrosoana tompoko tsy resaka hoe zavatra hita maso fotsiny hoe navita trano navita EPP manara-penitra navita zao. Tsy zay fotsiny. Fa ny atao hoe tena fandrosoana de ny toe-tsain'ny tsirairay, toe-panahan'ny tsirairay. Rehefa tsy ao am'le olona tsony ny asan-demony zay nahazatra azy zany natao hoe fandrosoana. Rehefa nangalatra izy taloha zao izy tsy mangalatra intsony de zany natao hoe fandrosoana. Rehefa tsy nanaja ray aman-dreny izy taloha zao izy manaja ray aman-dreny, tarafina amin'ny fomba fiarahaba ny amin'ny ray aman-dreny fotsiny, zany natao hoe fandrosoana. Fa mety tsy tsapany sasany angamba zany fa ny azy zavatra fa mihitsy ny andanjany zay le hoe fandrosoana zany. Fa midinana zany de hoe tsy mbola hita zay fandrosoana eto amin'ny firenena aloha hatramin'izao. Hatreto aloha. Fa tsy vatandrindrina mitsangana natao hoe fandrosoana. Le vatandrindrina mitsangana raha mbola tresaka andray. Jereo daholo ny any rehetrarehetra any. Eny ary, zay ny momba an'iny fa efa hitako aketo Andriamatoa Motarson, alleluia. Miaraba anao indray ny miara-manonja MBS Radio Mada dia omenanao vetrany ara ny sehatra ary ndahoary. Miaraba ndrina miaraba mpisehatra rehetra any ambadika mpanao tsilazay any ambadika any amin'ny radio MBS, radio télé MBS sy ny radio Mada. Manao kokoa anareo any Ambanja manokana. Ay Ambanja mbola ao koa. Vezivezy tany Ambanja manao kokoa aminareo mpanaraka fandarana miara-manonja any ampitan-dranomasina any. Soritsoritana tahaka ny vorona, fariparitana tahaka ny ketsa ozy ny fitenenana fa tao banky tokan'izay. Saotra fa nitahin'ny tompontsika nahatratra zao andro anio zao. Tamin'ny heriny teto ny alohan'le olona vany Morondava. Fa efa tafaresaka nandritry ny fotoana maromaro izay sirina tamin'ny olona tany Morondava iny. Mahatonga miverina amin'izay resaka izay de zao. Zava-dehibe mihitsy ny tenen'ny olona tany Morondava iny amin'ity resaka lisy mpifidianana ity. Feheziko fotsiny angamba ny zavatra ny tenen'le olona hoe misy olona anankiray manana kara-panondro anankiroa samy hafa mihitsy ny anarany. Zany hoe raha teknikman tsy doublon zany le izy ny sary no mitovy fa ny anarana tsy mitovy, ny karatra tsy mitovy. Zavatra mitrangy zany, zavatra ao anatin'le izy koa nefa ny zavatra mifampiresahana taminy moa zany. Ary raha miverina mijery amina Facebook tsika ny zavatra niresahan'iny olona iny tamin'ny heriny de zao hoe raha mahatsiaro aloha tsika eo amin'ny lafin'ny lalàna dia mbola ny fampiresaka ny fitondrana sy ny grefy. Zany hoe mbola tsy niasa ny grefie tamin'izany fotoana. Zany hoe le tribunal mitety vohitra anao ny jugement supplétif, fanenana taona sy ny etsetra fampitombo-taona zany moa tokony tsy misy an'izany dia mbola tsy niasa zany. De nefa efa mandeha ny famoahana kara-panondro. Ary zao ny kara-panondro lasa tsy ny imprimerie nationale magaga fa lasa imprimerie Ngabe ny tanàna Antananarivo. Fahafantarako azy zay mihitsy manao an'le kara-panondro mba azahoana mifehy azy ohatrohatr'izay. Zava-dehibe zany ato anatin'le fikarakarana ny lisy mpifidianana. De nambarany olona io tsy misy akory ny fitsarana mitety vohatra de efa misy olona mahazo tsy haiko mahazo kara-panondro samy hafa.
any Morondava io any amin'ny nisy zareo mbola tany Morondava ny lazaina teto fizy aveto ve fa jao nyresaky rina teo hoe niteninareo vahoaka hoe de ahoana ihany izy ty makaiza ihany izy ty ahoana ny atao de mba manafatra zany ny zavatra nitranga aza mieritreritra hoe tany Morondava ihany ny zavatra nitranga ohatran'izay fa any amin'ny toerana misy anareo eto Madagasikara akany hatrany maro mikotra any Antsiranana hatrany afara Dofay hatrany Morondava hatrany Farafangana sy Vohipeno iny hatrany Feno Rivesta maro atsetra sy ny atsetra iny Soalala atany be andrefana ambanja iny nareo rehetrarehetra alaivo sary rehefa misy zavatra hitanareo hoe tsy mifanaraka amin'ny eritreritrareo ny mijery an'ireny hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna afaka ampin'ny olona ty amin'ny mpiara-miasa ty nareo mijery hoe ty zany lizy fa ataovy mazava tsara omeo ny daty nangalana an'le sary ny toerana nakana an'le sary ny ora nakana an'le sary de ampitao aty amin'ny olona ty zany ahafantarana hoe zao ny zava-misy zavatra mitranga mantsy ty zao ireto mpitondro reto milaza fa manao marina izy mety hoe manao marina izy fa tsy marina ny teneniny fa marina aminy izy nefa olona tsy de marina loatra le akabiazan'le izy ka de izy tsika anampirofo hoe tsy marina ny zavatra teneninareo tsy marina ny lalàna lazainareo fa ho ampiarinareo na nlazainy fotsiny ara hoe anao fitsarana amin'ny tetivolo mbola tsy niasa ngeny grefy de efa manome taratasy izy ahafahan'ny olona manao kara-panondro zany hoe namena kopy le olona zany tsy maintsy zay nge fetim-boany ahoana ara no ananan'le olona kopy anankiroa zany rehetrarehetra zany alaivo sary alaivo le olona alaivo le kopy alaivo le toerana alaivo ny ora ampitao aty de ampiasaitsika am'izay rehetra mety ilana an'izany amin'ny fotoany anio ny greffe zao vao miasa zay anka le zavatra efa nitranga le zavatra tantaray zany efa tany amin'ny folo andro meno fa anio izy vao miasa zay mihitsy fa mbola mijery ao anatin'ny 3 volana zay ny fanampim-baovao zany aloha mijery ao anatin'ny 3 volana de ho hita eo de zay ditanareo am'izany ka nareo mantsy miteny hoe de ahoana ihany izy ty fa reto to miomana mangalatra tsika manao ny marina mandrakariva ary zahay aloha zay mpikirakira vaovao eto amin'ny MBS de zay miteny hoe izay zany raha tenenina amin'ny teny frantsay de zahay nous sommes les Aristarques et zareo les pombazy les laudateurs za tsy teny hoe lesbotsiny any tsy mendrika loatra zany fitenenana zany le laudateur le ohatrany hoe pakaranondranony zay fa le Aristarque le olona lazaina hoe mpitsikera entitra marina zay ny atao hoe Aristarque manao tsikera marina nefa entitra ka izay ny zavatra mitranga ety amin'ny plateaun'ny MBS ety entitra le olona mitsikera taony fa zavatra marina foana ny teneniny misy profo misy zany mandeha ho azy manaraka ho azy zany ho an'ny olona manao ny marina tonga izy de afaka mitondra profo ka eto miverina amin'le resaka nataon'le Ramsey tamin'ny heriny izy mihitsy za mantsy ny nandeha tao alohany no ny antony maro samihafa de izy nanaraka fa efa nyresaka taminy nandritra ny 30 minitra mahery zay sirina de averiko eto aza miteny tsony hoe inona no atao ahoana ny fandehan'ity izy ty fa angono ny profo am'izay tsy fahamarinana rehetra hitanareo mitranga eto amin'ity fireneny ity indrindra fa amin'ny liste électorale de misy ny olona mikarakara an'ireny amin'ny fotoanandro fahazamatahotra hoe mailo zay ny zavatra azo resana amin'iny liste confectionna liste électorale iny aloha rina zay no azotsika resahana fa iresaka an'le forum vetsika sa iny mantsy ny liste électorale iny resa mpifidianana mantsy zay de fandray zay amin'ny resaka hoe concertation nationale mialohan'ny fifidianana mbola resantsika eo zay iverehantsika eo zay fa aloha mba resana kely Andriamatoa Motarson alleluia ty le inona forum PM sy sisa fa natsidiko kely any teo moa le izy
inona ny ilana zany atsona ny investisseur ahoana sisa mpandraraha malagasy eto tsisy tsy milaza samy laza sepotra daholy ahoana sy ahoana ny fandehana fahitanao azy zao angerina za mantsy tamin'ny heriny efa nyteny hoe za nahazo filazana hoe tokony hanatrika an'io PEM io PEM nylazaina tamin'izany fa ireo tsy nandeha plan d'émergence de Madagascar de tsy nandeha fandresen-dahatra manokana ho ahy iny fa fantatro fa tsy ho zay le zavatra mitranga eny de tsy nandeha de taty arina efa kaikikaiky mola izy satria le izy no heverina hoe zoma sabotsy lahady inona moa no hoe zoma sabotsy lahady zao ngery riny rano programme normal raso aloha normal moa zany hoe raha araky ny tokony ho izy de zao hoe manao an'le ady hevitra zoma sabotsy zany de manao mifampitina anazy de avoaka ho fatabaoka le izy lahady niova tapoka le programme ny lakamisy hoe tsy misy tsony le lahady fa zoma sabotsy ihany de ny kabary ny tena nandeha ditanareo am'izay zany zao nefa niova koa le anarana fa tsy hoe plan d'émergence de Madagascar tsony fa niova hoe forum des investissements pour l'émergence de Madagascar zay le forum ty mantsy tany Italie nipitrara zany voalohany zany teny zany hoe ady hevitra ifanaovana amina loha hevitra raina maromaro zay le forum de inona moa izy teo za tsy de mino hoe nisy forum atao fa grave be raha ohatra ka hoe nisy forum atao dreny no nitranga satria zao be de be ny zavatra tsy voaresaka koa reo anatin'le izy ny ministra ao misy efotelopolo raha ny tokony ho izy angerina tokony manakolazay ny reny olona reny ao anatin'le forum mitondro izy aloha hoe zao ny zava-misy amin'ny ministera de eo no miteny le olona hoe zao kosa ny fijerina ian'le izy zao ny tsy mampandeha ny investissement amin'io tsy zay ange ny tranga raha ny kabary hitako ohatra zao fotsiny teneniko ny resaka crevette mantsy rina efa lasa culture ohatran'ny hoe fambolena zany moa zany raha zava-maniry fa ompiana ny crevette de biazina anatina bassin maromaro ary zany tena investissement azo lazaina fa efa lehibe zany fa tsy hoe ny manao coiffure na mialatsiny amin'ny mpanao coiffure sy ny mpanao soudure kely tsy zany tsy reny ny investissement ny heverina horesahana tato anatin'ity forum ity fa le mba hoe fampiasam-bola somary mavesa-danja maninona ny tsy napotra ny ady hevitra ary maninona ny tsy napotra ny hevitra raha ny marina nge ny mpanohitra nge ny tokony nasaina voalohany indrindra tena mena toerana eny aloha mihitsy hoe hitondra fijeriny hoe ahoana fomba fijeriny ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena eny de mba niteniteno ny mpanohitra fa ianao zao nasay fa ianao tsy nandeha marina aloha fa jatsy ka fantatro satria efa fantatro mialoha le fantatro le fomba fanao an'reto nge fa fantatro reto fa sady olona tsy manana an'le ahoana re fomba hitenenako an'izany tsy mahay an'le asa tokony ho atao atongavana am'izay fa zany hoe mametraka tontolo fampiasam-bolo zany nge tena enjana be nge ny climat de confiance ozy ny fitenenana ny état de droit voalohany ny anticorruption voalohany sécurité financière zany ny bonne gouvernance zany nge ao anatin'le izy rehetrarehetra fa tsy ny hoe mitanisa hoe lasa inona le izy fanaovan-dalana mialatsiny aloha rina an'ny fanjakana nge zany fa le investissement resahana nge le hoe fihetsoana ny mpampiasa vola ampiasa vola eto aminao fa tsy ny hoe anao ny hereniny de anao zany zao de efa tsy araky le tokony zavatra hitrangy zany ka zay nanaovako hoe ny olona ety amin'ny plateau ohatran'izao mantsy aty amin'ny sehetry ny MBS ety le entitra be amin'ny fitsikerana nefa marina mihitsy ny zavatra tenenina de inona ny zavatra ny tenenina moa hoe ay anao forum tsika zao ara le zavatra ny teneniny ya président
toatra ny adino aloha le culturena crevety zany nefa nisany goava zany fa ny ainiko tena nyteneniny tao de le hôtely ty resaka hôtely resahany ty fahafantarako ny raha ataoko hoe historique tany am 1985 tany directeur commercial ny Hermady tam zany fotoana hoe tsika ange tsy afaka mifaninana amin'ny Maurice fa ny Maurisanina manana balnéaire ohatrany hoe station balnéaire maromaro amoron-dranomasina tena luxe sy ny etsetreetsetra Madagasikara tsy manana an'izany Tomasina Ratatyarina vao nisy le saronina sy ny aniny reny nefa tsy tena tonga am'izay akory de zao zay zany ty tenen'ny président Rajoelina hoe allo tsika tsy ampandoavina TVA zay anao hôtely hoe station balnéaire de hevitro manokany ty totra le sado cabinet eo am'ty présidence zany no aprisiana anao an'ty station balnéaire era Madagasikara zay fahitanao azy fahitako azy zany hoe tsy ando TVA tsony zany olona io amin'ny construction izy mantsy manao construction goavana be ao folo point ange misy anankiray hoe misy golf sy ny etsetra terrain tennis sy ny etsetra reny mihitsy mantsy le station balnéaire teneniny le dircom directeur commercial fa raha dircom mantsy ndraindray le hoe communication tsy reny le niteneniny olona tamy 85 dia aprisiany olona io zany mety hoe anao any Sainte Marie anao any Sambava sy ny ohatr' zay zany de hoe amy taona 2027 sa tsy mandeha am'zay loany ary zay tsy na forum manio forum io zay le izy tsy nandeha arak'izay tokony ho izy akory ary zao ny hitako ny sary hitako reny mitehaka retolona maromaro vitsivitsy eo am'le CCI reo le ataoko hoe laudateur tsy afaka mitsikery izy zany hoe ka tsika nge tsy manana état de droit raha vao miteneny zany izy de hitsangam-bolo daholo reo olona reo keto amitsika raha misy olona anankiray manana karapanondro roko ahoana moa ny fomba état de droit zany grefy ara-firy volana tsy miasa de tsy afaka mametraka fitoriana ny olona raha misy zavatra tsy rariny mitranga aminy zavatra tsy marina be deabe no mitranga eto amin'ny firenena na nialatra ny volam-panjakana moa am'izany efa tsy tenenina tsony zany no mitranga eto ka raha hoe iantso olona mpiasa vola ianao miala tsiny manao azafady manao mbailalana tsy misy olona ho avy eo tsy hoe tsy tiany président Rajoelina tsy hoe le fitondrana mihitsy tsy ny ensemble fa tsy le hoe individu iray na roa no tsy tiany fa tena le fitondram-panjakana mihitsy tsy atokisany ary zany nge fantatro ihany nge fa nisy olona teto hoe tonga hoe vonina no investissement teto Madagasikara zavatra mitranga mantsy melafo ny fanaovana zavatra any Europe volan'ny Europeanina reo efa midina satria ny déficit budgétaire efa miakatra ary tenen'ny Alemanina mihitsy hoe tandreminareo de ohatr'izay tonga le olona mpiasa vola manontany le olona hoe manahoana ny resaka fitsarana ohatra tsy maintsy zay ny réponse tsy afaka hiteny hoe fitsarana eto aminay de fitsarana marina tsy mitongilana tsy miangatra manona ny anti-corruption manona ny lutte contre ny ady amin'ny kolikoly manana bianco zay miasa ve le bianco tapitra ny resaka satria tsy miasa akory bianco tsy azoko ny anakarama olona famaritana ny hoe karama rina de olona miasa mandritry ny fempotona voafetra de omena ny sarany ho karamany ao anatin'izay omena valikasasarany mena ny valikasasarany fa ireto olona reto tsy miasa ary na amin'ny prime ministre range tsy miasa izy age hoe ve io prime ministre io hatram'izay araky ny tokony ho izy fa raha nanao tatitra amin'ny prime ministre tonga ny tety amin'ny MBS mampitsikera entitra sy marina azy reo tsikeran'le zavatra teneniny na ny resaka budget na ny resaka toe-karena na ny resaka fambolena na ny resaka fiompiana na ny resaka zao ny aretina feno ny tanàna izany io anina ministera ray manontolo ho tsikeraina tsirairay eto de mitsangam-bolo angamba
Ary zay ny tsy hanaovany an'lo izy agnamy fa de global be tsika de misy ezaka fanaovana rapport anke ngia prime ministre tsy zany ampianatra anao an'izany a ianao mahay lavitra be noho izah mihitsy fa tsy ohatran'izany tsony e tsy ohatran'izany ange ny rapport fa ny indicateur amenao de makaiza ny indicateur anao e zay fotsiny ange io de mazava e fa aza miresaka fihetseham-pona atao be deabe ao anaty rapport tsika de efa manao ezaka hitatsika ny zavatra atao etsero vaty fehizoro no apetrakareo de avy eo ataonareo any anaty tatitra hoe hitatsika ve efa atomboka zao a flyers tetsy anosy zato tsy fatatro le vaty fehizoro na mbola ao na tsy aotsony ny ro ity resaka tao anatin'le forum mantsy nyvoanyity resaka ty indray hoe ho ataony autoroute a Tomasina Tananarivo de nitenga be ny tanàna ny Tomasina voalohany de faly mihitsy ny vahoaka ny Tomasina aza mana badrobadro an'reto vahoaka ny Tomasina reto ngia amin'io fitondrana io e fantatra ao tsara fa na amin'ny 2027 ara tsisy an'izany tsisy olona pidiboly eo raha mbola io fitondrana io no ao ary raha ny Egyptianina ny tenenina tsy Egypta mihitsy no andeha amin'ny volanao a anaovanao an'io autoroute io mazava be ny Egypta ara mitsambotra any amin'ny banque mondiale de izy ve tsy anaky an'izany ny banque mondiale ho an'ny Egyptianina hoe anome vola amin'ny Madagasikara anaovanao autoroute fantatry ny olona rehetra zany ngia président rery raha le resaka hoe station balnéaire ho ataon'le namanareo de fantatro a manana anaovana an'izany izy farafahakeliny ny volana lahita tamin'ny projet fasy tsara 100 millions de dollars de tsy hitany nalehan'le vola aiza mono tsy hoe tsy ho hita e tsy marina nge zany reny misy trasy foana e fa zao nakaizy reny karaha reny fotsiny ara no potipoteny hoe 3 millions de dollars anaovako ny etsy ny anina 5 de efa mahavita izy fa ny akoatran'izay resaka be ary zao le investissement loro mihitsy no tsy nyresana tato anatin'ity forum le forum nefa ady hevitra ifanaovana ho amin'ny loha hevitra ray na maromaro zay ny famaritana an'io teny io mipitrara an'io teny io tany Italia ary tam'izany ary eny sy ny etsetra no anaovana an'le forum zay iresana ny resaka toekarena sy ny politika sy ny sisa ka ity forum ho an'ny investissement tsy nisy ady hevitra tsy nisy débat ary raha nisy mba olona tonga ara teto hijery a lasa ozy hoe mahatiatoko amin'ny freko mahatiatoko any hoteliko ay tsy nisy ohatra zay zany le zavatra resana amin'iny ka zao tena afatra indray ho antsika vahoaka malagasy mahakasika an'iny forum iny apitao amin'ny namanareo apitao amin'ny fianakavianareo hoe tsy mitondra makaiza akory ty forum natao tao Antananarivo tamin'ny Zomasy Sabotsy teo fa resa be fotsiny fa le tena forum raha ohatra investissement nge ohatra n'ireny Ambatovy reny nge no tena tokony hoe hoatsonao hoe reny nge miteraka zavatra be de be na ny etra nalohany reny isam-bolana tambatra ao anatin'ny taona na ny olona ampiasainy reny na ny école napetraky reny fitsabonana ataony reny goavana be zany fa ny olona mpanao hotely tony nge tsy manao an'izany ko aloha zava mpanao hotely nge ny mpiasa ny 20-30 ohatr'izay ay misy miliony mpizatany tonga eto amintsika raha zao ny sécurité sy ny état de droit anao tsy misy olona tonga million zany eto hoe ny olona 20 000 sy ny ohatran'izany dia le mpitondra sakodo moa de mamonjy an'le hotely 20 euros fa raha le hoe 100 euros 120 euros isan'alina tsy tonga amin'izany raha zao ny sécurité eto ka azavao amin'ny piray tanindrazana amintsika ry vahoaka azavao hoe misy manala voamaso ny Madagasikara iza no avy ety zany zao de misy zany misy zany hoe olona voamaty de ny loarana ny voamasony misy olona velona koa de misy maka ny voamasony zany veny hoe anatena hoe million no isan'ny olona ho avy eto tsy marina ambarao amin'ny namanareo zany fa tsy marina ny zavatra no heverina ho atao eto Madagasikara atao anatin'ny 3 taona 4 taona ary fifidianana nge amin'ny herintaona de efa
eto aloha zany de efa manomboka manao mbay lalana am'reto mpitondro reto a vita zay a fisainanareo sy ny fieveranareo hoe ampandroso an'ity Madagasikara ty za de efa mitendreo ministera tsirairay reo a tsy ny fihetseponareo no entinareo eny amin'ny assemblée nationale lanaovanareo tatitra tsy zany tsony ny tatitra ary efa hatramin'ny taona 2000 nefa tsy zany tsony ny tatitra fa fisy teknika angena anaovana tatitra ireo ministera ray manontolo reo hoe zao ny indicateur nanananao tonga teo anao a de zao ny fiakany a manomboka zao zay tsy misy fihetsepo mihitsy zany tsy misy famahalifaliany zany rehefa tsy zay ny ataonareo aza tenenina fa mahamenatra ameo amin'ny prime ministre daholo de izy ny manao ny rekapiny a ovakiny eny amin'ny assemblée fa tsy fantatro zany na efa nanao an'izany izy na mbola tsy nanao fa fahafantarako azy tsy mbola nanao an'izany izy a raha efa nanao izy a de za zany ny diso zay ny maharistarika manaiky afa diso a raha efa nanao izy fa ny fahafantarako azy fihetsepo my be debe de le ilazana hoe de efa fofotra mihitsy ny fitondram-panjakana malagasy a miezaka manatsara ny fiainantsika tombo nefa ny manitra tombo ny matin'ny anoanana eto Madagasikara de iny zany le tatitra nataon'le prime ministre am'le hoe efa mietsara samy teny kosa izy aloha fahafantarako azy tsy nisy samy teny reo efa mitsara ny fiaina vahoaka malagasy tsy fantatro ry na efa nahenao an'izany na tsy naheno a mbola tsy naheno mbola tsy naheno an'izany hoe tena ava mitsara ny fiainam-bahoaka tsy samy teny an'izany zavatra mampimiaro teneniko aminareo iny moa forum des investissements raha ny tokony izy a raha ny tokony izy tsy zay fotsiny fa eto amin'ny resaka fanabeazana mba fantatra reo very vahoaka malagasy ny zavatra mitranga akehitriny mamerina kely fotsiny arina tamin'ny andron'ny président Ravalomanana de zao hoe mba alao ny ankizy ho tonga any amin'ny classe de 5e vao janona fa tsisy ete farafaratsiny farafaratsiny mandeha aloha de mandeha de any amin'ny 5e zany mihitsy satria maninona mba mitombo a ny fahalalana azony fa inona indray ty zavatra mitranga kehitriny tato anatiny tapabolana sa roa tokom-bolana 3 semaines na alohany zao voalohany volana novambra zao de lazy reto mpitondra fanjakana eto Antananarivo zany no mitranga ampanao fanabeazana ny mpampianatra ny fitondram-panjakana satria iova ny programa ho atsaraina ny CP angamba ho everiny eo zay anaovana azy fa ho ampitomboana ny nivoan'ny ankizy anenjika an'le nytenen'ny président Ravalomanana izy zany tamin'ny fotoanandra ho ampitomboana ka de aloha angamba 6e mandray ny teneniny sa tsy haiko na 5e ihany fa de ho ampitomboana de ho atao formation na mpampianatra formation na mpampianatra nolazainy io raha ny marina ny marina raha araky ny fahaizan'ny aty amin'ny atoko-panohitra azy ny asa atao formation na mpampianatra zany alohan'ny rentrée 3 andro mielohan'ny rentrée no atao formation na mpampianatra de tonga izy de mampiatra rehefa miditra mpianatra fa ity taty amin'ity 1er novambra ty ange izy nyeritreritra anao formation de hoe mpampianatra rehetra amin'ny ambaratonga fototra hoe T12 moa zany saika ohatroatra zany hatraty amin'ny tsy fantatro ny EPP zany mpampianatra ao amin'ny EPP omena fanabeazana satria iova le programa ho atsaraina le izy zay ho atsaraina le izy de ho hitatsika eo ny fiovany fa ny CPE aloha na ny taratasy maro-pahaizana na avitana ambaratonga fototra dia mety hovainy io fa any amin'ny ambaratonga mety hoe ao amin'ny 6e na 5e no atao zavatra nitranga nefa herinandro alohan'ny voalohany volana novambra tsy ny mpampianatra rehetra indray fa ny mpampianatra 7e sy ny 10e ihany de iova ny programa rehefa nalefa n'le programa miova ratsy no le jova tsy fantatro ny fomba fa de varina ny olona mijery izy inona ihany ary ty ahoana amin'ny tena reto fanjakany reto moko malaza le hoe reto kosa aloha racom zay moko le com sy intsony na commerce na communication reto aloha amin'ny resaka com enjana mihitsy communication tianytenenina zao am'izay ka zao fomba fiteniko azy raha dikako teny gasy reto kosa raha
lainga tsara lahatra de matanjaka le programa naseho arareo everina hoe ho anaovana fanabiazana tsy mamely no teo aloha de efa lainga nge zany nefa ianao milaza fa hampivoatra ny fanabiazana fototra mba hatsaratsara kokoa ny lentan'ny tanora malagasy akizy moa zany ny akizy malagasy de makaiza ihany ary ianao zany amin'ny zavatra rehetra ataonao rehefa ohatra zany tsy nijiro miretiretiran'ny tanàna sy ny balina de tsisy zavatra tena hainao akoatran'izay zay ihany zany ny tena hainao eny asy mandeha ny fotoanantsika andriamato motarson aleloha mamarapara nysika satria efa hiditra amina sehatra manaraka indray be no miteny hoe tsisy hevitra tsy azo hidivirana ny concertation nationale manoloana ny toejavatra misy amin'izao fotoana zao fionam-be-pirenena ny fikonan-do-pirenena no tiana tenenina amin'izay de ao no milaza hoe ahoana tena iza marina ny tena tia tanyrazana eto amin'ity fireneny ity manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana zao iza ny tena tia tanyrazana manoloana n'lay zava-misy concertation nationale na fionam-be-pirenena tsy azo hidivirana io nahoana manoloana ny zava-misy ankehitriny asa manakambara momba an'izay ve ianao zany ny feo eno any amin'ny olona rehetrarehetra orina zao angeloha le izy ny firenena raha manana zay indrindra vamoaka malagasy ny meny eto aminy zao ny fiainan'ny vamoaka malagasy mety ve zao itsika eto amin'ny fandaharana eto amin'ity plateforme plateau-ny MBS ty de milaza hoe ny korosy ny ena zany fa efa mividy ny fampianarana ny fahasalamana fahazahoana mitsabotena mienana ny sakafo hoanina sy ny etsetra ny ena daholo zany rehetrarehetra zany ny fahantrana iarahana manana ka vola tany aposiniza no natambatra mimpanana ozy rado tamin'ny fotoan'androny zao tena ilaina le concertation nationale raha olona mpisaina sy tena mba malala hoe anao soa ho an'ny firenena fa rehefa mihevitra moa reto olona reto hoe mpitondra zany hoe tsy zay no ataony fa ny anasoa ny tenany zay indray resakafa de miala tsiny fa de tsy diso zany zay eto amin'ny MBS miteny hoe zavatra everina rehefa manao politika de ny mba asoa ny mpiarabelona asoa ny firenena ka raha ny asoa ny firenena de zao ny hevitra ny maro matakadravitra aloha mifanakalo hevitra aloha afatarana hoe inona marina inona misy ny olona any be fotaka ange tsy mitovy ny zavatra fatany miohatra amin'ny olona aty ambadika tsiromandidy aty tsy mitovy mihitsy zany ny any be fotaka hoe atao ohatra amin'ny parinareo tamy 2018 de efa lasa pisina le lalana alohan'ny hiditra amin'ny be fotaka zay ny zavatra nitranga teo de nalahelo zany efa tany amin'ny taona 2007 2008 nisy ranga anankiray nandia teo ampovoana arabe resaka misaotra anareo zay fa namboarinareo rangany lalana taty aminay isory ny président Ravalomanana fa tena faly zay masoko no nahitan'izany ary zany miteny tamiko direkta le olona fa tsy hoe olona hafa ny resahany de zany nahita za mihitsy ny misaotra ny président Ravalomanana zay fa vita ny lalanay so zay afaka mivezivezy tsara ten'Andriamanitra nareo nandindio ahy izy rehefa taty arina lasa pisina le lalana de nytenenina indray ho atao ohatra amin'ny Paris ty toeran'ity fa aza matahotra nareo Paris tsy haiko le Paris misy IS le hoe anaratany le Paris tenenina koa fa izy ty moa hoe miami de miova tapoka indray le izy any ampanodinana na hoe Paris ataotsika Paris de hoe ataotsika ifaninanana sa inona tsy haitsony zany le dikany fa de zao tsy mandeha araka lizika fa nasindra dika indray miparefa loatsy teneniko de zao le izy zany alao mifanakalo hevitra alao mifanakalo traikefa fa rano traikefa ny momba fitondrana firenena nge ny aty ny manana ny aty ny mahafantatra hoe zao ny fomba fiasa rehefa mitondra firenena fa tsy ny miala sasatra etsy seroa no atao makany amantasoa foana rehefa zoma
sy ny etsetra tsy zany ny tena ilaina fa ny miasa aingana miasa tsara miasa mafy de mba rehefa mamitovy ny zavatra fantatritsika de tsy maintsy hitatsika miaraka ny vahaolana ateraka zany zavatra izany fa zao ho mafy ny famerenana zay ho angerina ny tena problema am'ty fitondrany ty ny olona zay hitondra azy manaraka eo mila taona maromaro tsy vita 2 taona 3 taona aloha zany mamerina ny fahatokisan'ny olona amin'ny fitondram-panjakana malagasy tsy vitany zany raha tsy mienjana mihitsika hoe tonga de ezaka izana ny manao marina fitsarana tena manao marina eto amintsika ara hoe resaka fifidianana iverenako kely fotsiny riny de cour constitutionnel no saina amin'ny tsara azy tsy fantatry fa raha zato sy de mahiteny frantsay loatra ny fifidianana aloha tsy ao anatin'ny constitution ka ao anatin'ny cour constitutionnel no saina amin'ny tsara azy fa ny any amin'ny firenena hafa tsy zany mihitsy lizy fa sehatra hafa mihitsy nanaovana azy Brésil zao hafa mihitsy ny azo resana rehefa zany de zay ka zay zay no entiny eto aminareo rery vahoaka malagasy aza mitsetsetra fotsiny misy olona ny teny tamiko mantsy tamy lahady rehefa tena nieritreritra ny teninao zay raha motarisona de zao tena hitanay fa hanao focasy ty président ty doravy eo ozy hoe zao angeo nareo koa magaga ny olona mihevitra azy foana hoe manam-pahaizana sy mahay an'izao rehetrarehetra zao dia mandahatra miezaka ny manao ny tsy marina sy ny etsetretsetra rehefa avy eo ravarava ho azy dolo reny zavatra rehetra reny fa ny zavatra mandeha araka ny marina foana no ilain'Andriamanitra ary ny tsy mampivoatra amin'ny malagasy rehefa milamina le olany ohatra tamin'ny 91 tamin'ny 2002 de zao no everin'ny malagasy sy reto mpanao fikirakira amin'ny communication hoe malagasy ny nanam-pahaizana fa tsy mba nisy hoe misaotra an'Andriamanitra tsika no fitatana mahavonjy fa de tsy de nisy marina fa nisy ny hoe maty mety hoe 5 na 9 sy ohatr'izay nisy ny ravany marina zany fa raha ny tsy Andriamanitra ny tatana ravo ty fireneny ty ka tika tokony anaiky sy saotra an'Andriamanitra rehefa voavany olona fa zao ity concertation ty rehefa miara mikondoa amin'io tsika manao ny marina Andriamanitra ngeny marina tsisy marina tsika na ray ary fa Andriamanitra rery ny marina ka zao rehefa Andriamanitra mitarika atsika hanao ny marina de tatanany tsika de ampintsika de mila mivavaka mandraka rivotsika ary de zay indrindra no isaorako sy ankasitrahako anareo nanaraka izao fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ty fa dia manao kokoa anareo mandraka riva ny any Mantasoa manjaka andriny iny ny any Ambanja ny any tany be andrefana zay ampitao amin'ny radio MBS Ambanja hoen'ny olona rehetra hoe inona ny zavatra atao zany angony daholo ny porofony tsy fahamarinana ataon'io fitondrana io de ho alaina aminareo zany amin'ny fotoan'androny de ho ampiasaina am'izay mety ilana izany fa aza matahotra ianareo zay rina no azoko ambara eny ary dia isaorantsika Andriamato Ramotasona aleloia nitondra n'izay fanazavana izay maromaro ny zavatra voaresaka teo miainga tany amin'ny resaka hoe fiantsoana mpamatsy vola mpampiasa vola avy any velany resaka concertation nationale resaka social-mbahoaky resaka PDB no resahana de zao no fanontaniana tena goavana zany zao hoe izy ary ny tena hoe tia tanindrazana eto amin'ity fireneny ty izy ny tena tia tanindrazana eto amin'ity fireneny ty le atao hoe tia tanindrazana tsy hoe teny manidina fotsiny fa teny tena mavesa-danja zany tompoko izy ny tena tia tanindrazana manoloana n'izao zavatra iainan'ny vahoaka malagasy zao ay de reo izy ny tena hoe tia tanindrazana ary ny atao hoe tia tanindrazana zany dia tena hoe tonga de mijery mivantana mijery mahitsy mijery ny vahaolana amahana ny olana zay iainana ary olana atao hoe tsy foronina fa olana iainana eo ary vahaolana tsy manidina
vaolana tsy atao resaka ambony latabatra fa nitadiavin'ny gasy amin'izao fotoana izao de hoe vao zao de zao io man tsy fiteniny sasany le hoe zao de zao de zao zavatra fa nitanjony tamin'ireny le hoe zao de zao fa ny zao de zao amin'izao hoe volana novambra 2024 zao le zao de zao tadavin'ny malagasy dia ny fialany ao anatin'ny fahantrana mba hoe afaka mividy fanafody izy mba hoe afaka misakafo izy le maha olona aloha zao nitadiavin'ny malagasy aloha amin'izao iainany amin'ny fotoana zao zany le maha olona aloha ahafahany miaina ahafahany mivelona araka ny tokony izy fa tsy mila resa be zao ngasy tsy mila resaka hoe zao amin'ny raha hoe fiainany isan'andro san'andro zany no jerentsika ahoana moa ny ilazanao hoe ho ampitomboana ny arikareny sinsiasinsisa nefa ny vahoakanao mahantra ny vahoakanao tsy ampy sakafo ny vahoakanao tsy afaka mamboly nefa ianao miresaka hoe PEM zay fomba teny teknika ilazana azy eo atsona ny mpampiasa voly mpanambola avy any velany atsona ty Madagasikara hatramin'izay ianao tsy nanao raha hoe jerena zany ny valin'ny asa zay natao dia negativa hatreto satria le vahoakanao mefadiranovana foana tsy nanao ianao hatramin'izay zao ve vo anao an'izany zao ve vo anao an'izany dia fampanantenana indray efa betsaka amin'ny fampanantenana teo aloha de mbola tovonana fampanantenana indray ilay izy de zay le hoe akotsina neny ohatr'izay efa lany ny kary akoho vavy tsy nanatody ohatr'izay efa maty mibarika zay ny ilazany any ambanivohitra azy ny akoholahy zany efa rehefa tsy naneno satria ny akoholahy mantsy maneno rehefa tsy naneno de efa lany ny kandray fa ny akoho vavy io rehefa tsy manatody de efa maty mibarika zay tsy zavatra tenaina intsony ke zay ka ao anatin'ny efa taona ve le vahoaka malagasy apahana tenaina foana ampendrasina foana miandry roviana ihany sisy zay atome maty ihany zay atome sahirana ihany ny aretina feno irany tanàna araka ny tenenina tany am-panombohan'ny fandarana teo zany be dehibe zao ny aretina zany tena fiainam-bahoaka tena mivantana zany ianao mbola variana ry amin'ny PEM ry nefa le vahoakanao ato efa lazon'ny aretina feno mararo ny toeram-pitsaboana amin'izao fotoana zao mandana mijery amin'ny toeram-pitsaboana Antananarivo amin'izao fotoana zao feno tsy lehibe tsy kely koa ke zao karazana aretina rehetra zao hoe hitanao daholo zany fa le fiatrehan'le malagasy an'le izy tena tsy tafavoaka ianao nefa ry miteny hoe miezaka zay any tsy mahita ihany no tsy mahita ny ezaka ataon'ny mpitondra ny hitan'ny olona aloha ny hitanay aloha de hoe ny vahoaka malagasy marary le vahoaka malagasy tsy afaka miasa araka ny tokony ho izy anao an'izao rehetrarehetra zao anao iantso hoe mpampiasa voly ianao fanga ty fampiasam-boly ty nga mandeha fotsiny amin'izao araka ny tenenina teo hoe ny confiance aloha no mila mipetraka voalohany indrindra aloha iza no ampiasa voly eto rehefa tsy atokisany ianao samy teny ve zany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao hoe mahatoky ny eto Madagasikara zareo mitondra vola avy any ivelany raha ohatra ka ampiasa voly eto zay aloha ary mpampiasa vola ohatr'ny ahoana koa no avy eto fa tsy le hoe mpampiasa vola andeha hanimba ny zazavavy malagasy fotsiny amin'ny resaka tourisme sexuel de milaza hoe manambola kely euro kely eo de hoe mpampiasa vola hony de tonga aty fa zao kosa aloha na ohatra ary Madagasikara tompoko firenena sahirana sy hoe fadiranovana ny vahoaka ao aminy na izany ara no zavatra am'seo tsy hoe olona tsy nintsaninona avy any an-dafy ihany koa nde ho tonga aty tsy hoe fanariana an'izao zavatra tsy manjary any ivelany ihany no hoe alefa tia Madagasikara tsy izany mihitsy ekena hoe sahirana Madagasikara ekena hoe tsy afaka miaina amin'izao Madagasikara raha tsy miara-miasa amin'ny any ivelany ka raha ohatra zany hoe mpampiasa vola mbola fanontaniana goavana be zay so de mpampiasa vola tsy anintsy aninona no tonga aty ny fahantrana eto rehefa tsy hita zay ilazana azy zay mahatonga ny hoe mbola hafa ary manana lanjany
ny fiarah-miasa amin'ny mpamatsy vola mahazatra. Banque mondiale, FMI, banky européenne, banky afrikana, raha resaka banky zany, fiarah-miasa amin'ny système Nations Unies efa nisy foana zany hatramin'izay. Fa sao de hoe mpampiasa vola tsy fatapatatrany no tiano tenenina ao anatin'ny lerana de hoe hoany zay manam-bola sisisa. Misy anie manam-bola fa manana toe-tsaina tsara e. Fa misy ny manam-bola zavatra hafa ny tanjony. Zavatra hafa ny tanjony. Fa tsy rehefa manam-bola de hoe io zany fa de hoe tsika mandra de hoe alaivo ny volany. Ampiasao eto ny volany. Zany mbola mila fandiniana daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy maimaika fotsiny hoe raisiny mpampiasa vola, atsononareo mpampiasa vola. Fiantsona mpampiasa vola tsy misy fepetra. Zay le izy. Fiantsona mpamatsy vola, mpampiasa vola tsy misy fepetra. Fa misy hoe manam-bola izy zavatra hafa ny tena ao an-tsainy ao anaty izy. Samy hoe ndeha hanjanaka amin'ny Madagasikara indray-pandeha indray. Zao anie zavatra misy eto Madagasikara fanjanahana amin'ny endriny hafa mihitsy. Tsy hoe fanjanahana ohatrany tamin'ny nataon'ny frantsay. Fa fanjanahana amin'ny endriny vaovao no misy eto Madagasikara. Nefa iarany angamba ny gasy tsy hanana tantsony eto amin'ny tanirazany. Ka tsy fanjanahana ve zany? Nefa rany angamba afaka anahoana re zany ny fandehany ny fananantany eto Madagasikara eto afaka 50 taona, afaka 100 taona. Anahoana ny taranakitsika? Fa manahirana be ny miresaka an'io fa zavatra misy zany hoe ao anatin'ny mba hoe saintsain'ny sasany ve ny zavatra ohatran'izay. Tenena fotsiny hoe Madagasikara mbola malalaka azo ambolena, marina zany. Fa neo doranao, ny arenanao aondrana tsokosoko any. Le vahoaka me mahantra ihany, tsy inona no hoe azo resahana amin'izany. Zany ny fandehanan-javatra ankehitriny ka io moa zany araka ny tenenina teo hoe izay eto de mitondra ny zava-misy hoe manokatra ny sain'ny rehetra. Zay tsy manery mihitsy hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao. Fa miainga amin'ny zava-misy, miainga amin'ny vaovao izay mitranga no hitondrantsika ny famakafakana izany. Ka tsy maintsy resahana ny toe-javatra ohatran'izay. Eny rehefa eto namana faniry Razafy Manantany, miaraba ny namana faniry, ianao mbola hitondra raha aby eo amin'ny zay hoentinao eo aloha zany fa ny raharaha mito ihany tsy maintsy ho resantsika ny resaka tany Brezila satria vita ny fifidianana filoham-pirenena tany Brezila ohatra mitovitovy amin'ny sary eto Madagasikara le izy ndao ary. Eny ary miaraba rina de misaotra ny tatana ny fandarina. Miaraba ny tonton Mota ihany koa de faly sy imbola no ambadika miaraka amintsika. Ny any ambony moa zany manao ny lamara teknika, manaparitaka sy miezaka mikojakoja amin'ny fitaovantsika dia Radany sy ry Razankla zany miaraka amin'ry Zokobe Tantely any ambadika any. Isika rehetra ny falitra zay maheno ny fandarana ty dia arabaina daholo satria betsaka ny akony zay voaraintsika mandray an'izay rina. De miaraba anareo zay manaraka ny fandarana ny ampitan-dranomasina tsy mafoy, tsy misaraka amin'ity fandarantsika MBS sy ny radio Mata ity. Ny faran'ny herinandro lavalava rina de betsaka nareo no niantso satria tsy nisy mifandarantsika. Somary nataontsika tetezana kely ny ampita taty amin'le voalohan'ny volana Novambra le 30 Oktobra. Ara-tantara nefany de samy mahatsiarotsiara ny rehetra rina amin'le convention 31 Oktobra panorama tamin'izany fotoana zany de 91 zany fa le izy moa zany nisy tetezana kely ny apita taty amin'le voalohan'ny volana Novambra de hoe andraso ara fa mba ho antsaitsika izay de napetratsika ao anatin'le fakana aina kely fotsiny le izy fa tao anatin'ny fotoana iny betsaka ny vaovao fa nisy vaovao anankiray moa zany zay amin'ny hoe fiainana tantely amam-bao anazy ny tondrako zany ny vaovao satria nodimandry tamin'ny faran'ny herinandro tany Manakaratany ny namana Doxa Dide Zabo Figera zany zay anisany namana niara-niasa namana ihany koa rina zay fampizarany manta sy masaka fony fahavelony efa mpikambana teo anivon'ny kongresy ny tetezamita zay izy no lehibe ny voamera ny fiarova pirenena tamin'izay défense
anisany efa tompona andraikitra lehibe ihany ko teo anivon'ny fampianarana ho an'ny fiangonana katolika zany tany faritra Atsinanana tany anisany ny karakara tamin'ny fotoanandro nyreny teteza mety reny le hoe dinika santatra anisany ihany ko tao anatin'ilay tanora katolika piketrakira lay GMJ tamin'ny fotoanandro marobe ny andraikitra zay niraisiny doxa tamin'ny fotoanandrony ary farany teo izy de anisany arany asakaiky tamin'ivon'ny ACDDED zany izy moa dia juriste na pailalana ihany koa i doxa moa zany ary efa nilatsako Solomambaoka izy tany amin'ny distrika ny Vohipeno no ny aretina moa zany fatapahana lalandra de nitarika afary fona ho an'ny doxa zay diso fantatry ny rehetra moa ny namana doxa dia efa nalevina tany Vohipeno andemaka tamin'ny latsinainy teo zany fa raha pitso de isy ny famangina ho an'ny fianakaviany tompokla dox Didier Zab Figuera zany am'ray ora sasany fotoana eny Ambohipo ery akaiky ny areany taxi be 129 euro eo amin'ny tseny eo zany de fampiandro daholo ny rehetra zany zay tondra ny teny fampinoina ho amin'ny fianakaviany doxa na namana na mpiara-miasa na reo mpiray donakafo teo nivon'ny setra rehetrarehetra zay nifankalala sy mifanerasera taminy zany de tondra n'izay teny fampinoina ho amin'ny fianakaviany doxa zay isika de raha pitso alakamisy fahatelon'ny volana novambra zany no hanatanterahana izay famangina izay amborora sasany famangina fa am'ray sasany zany no fotoana ery amin'ny arean'ny taxi be Ambohipo eo amin'ny tseny eo satria misy ny fianakaviany doxa moa dia Ambohipo tanàna misy azy zany zay no vaovao ndresana teo hoe vaovao mampalahelo tamin'ny faran'ny herinandro iny nandraisana izay vaovao zay mino sika fa de ialatsasatra ny fanahin'ny doxa ary ny fianakaviana dia ezahana ny tondrana an'izay teny fampiononana izay ny mahakasika niny vaovao mampalahelo iny ny fiainan'ny firenena moa isan'andro san'andro de misy vaovao ihany koa moa zany vaovao ratsy foana zany ny amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ka izy ty rehefa andiniana de efa hita ny mpanao fanadihadina eo amin'ny sehatra resam-pirenena de ho resahantsika eo zay fanadihadina ny resaka taux de criminalité eto Madagasikara zay satria tena mampivarahontsana ny fivoarany vaovao fa ny endriky ny fandarantsika de noho ny adidy amanandraikitra zay mahavoatazona azy dia tsy afaka miara-dalana amintsika ny Solomambaoka Madagasikara fetra Rahalamozafimbololona androany de zay sirina zany no hitondran'ny adihevitra eto efa nahavitany azy tonton Mota fa ho amin'ny raha pitsy kosa de hiaraka amintsika zany député fetra satria ny député Mamirabenirina ihany koa amin'ny adidy amanandraikitra zay mahavoatazona azy dia tsy afaka hiara-dalana amintsika izy raha pitso alakamisy fa député fetra indray zany no hakan'izay toerana zay ho any rapitso zany androany zany député fetra tsy tafara-dalana amintsika fa rapitso izy vao avy eo nampitondra an'izay teny fialantsiny ho antsika zay ny Solomambaoka ny Madagasikara voafidy teny Ambohipo tamin'ny fadimy zay filohan'ny vondrona parlementaire avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ny député fetra mazava ho azy eny ary ny vaovao efa niresadresany rina teo ary ty rina tena niandry an'ity mafy de mafy mihitsy isika hoe andraso aloha hita eo ny 30 oktobra de efa niresaka zay le teneniko tsara hoe arao tsara ny fandaharana satria misy zavatra maro be zany zay voizinay resanay ary arahanay ampitaina amintsika zany atao anatin'izany fandaharana zany de vaky ary le resaka rina amin'ny alalan'ny latsabato tany Brésil tany tafaverina le raika alataloha lay nitondra tamin'ny taona 3 nanomboka nitondra Lula da Silva filoham-pirenena tamin'ny Brésil avy amin'ny antoko travailliste izy zany iny ny antoko mpiasa dia nisy zany tany amin'ny tour voalohany no tanterahany iny de niditra deuxième tour am'izay tamin'ny 30 oktobra teo dia ny confirmena zany hoe no amafisy ny latsabato nataony vahoaka brésiliana zay amanjato tapitrisany ny vahoaka brésiliana mpifidy nanao latsabato tamin'ny lahady teo de ny filoham-perinasa Jair Bolsonaro no ny faninana taminy fa tsy nahavita nininy Jair Bolsonaro na de niasa mafy ary izy moa de amin'le parti libéral zany de tsy nahavita ninina mihoatra n'ilay hoe nakafizin'ny olona i Lula da Silva satria teo anelanelany ny 3 sy ny 10 ny tantanan'ny Lula da Silva 7 taona dia nisongadiny Brésil
fa tato arina am'izay zany a io lo hoe nandisy fanantenana lay nametrahana ny Dilma Rousseff zany de nisy nanonga ny Dilma Rousseff dia nisy ny teteza mitakely tamin'ny Brésil de aveo nataony fifidianana dia lany Jair Bolsonaro zany de ity no nitondra ty Jair ty no nitondra tao anatin'ny 9 taona fa betsaka ny olana nysedraina ary tsy fahaizana mitatana zany fa na de parti teo amin'ny pouvoir teo amin'ny fahefana raha i Jair Bolsonaro dia resy ny Lula da Silva zay nisy ny fanenjehana ny Lula hoe nanao kolokolo de nogalidraina kanefa rehefa tena nandeha tany amin'ny appel sy ny rehetrarehetra tany dia nandresy ary tsy marina lay fomba zany zay namotehana ny Lula da Silva tena very ny vahoaka hitatana indray amin'ny Brésil satria nahatsiaro an'ilay fandrosoan'ny Brésil tamin'ny fotoana nitondran'ny Lula da Silva azy ny vahoaka brésiliana de io mivoaka mpifidianana io résultat ny second tour zany na fidinana faharoa tamin'ny alady 30 oktobra dia ny abstention moa zany 20% ny andrareo zany ny tsy tonga ny fidy zany fa mazava ho azy zany taux de participation zany 80% de io izy io ny vato azo ny Lula da Silva zany zay avaty amin'ny antoko akavia zay mitarika an'le parti travailliste dia enjana l'izy rina 7 sy 700 sy 10,000 sy 4 sy 3 sy 1 tapitrisa 60,345,999 voix ny vato azy ny Jair Bolsonaro dia 50,9%. Ny azo ny Jair Bolsonaro ndray zany hoe avy aty amin'ny antoko akavanana Lula le tamin'ny voalohany fa i Bolsonaro zany dia avy aty amin'ny antoko akavanana parti libéral dia 7.7 49,1% zany de ny vato azony dia 4,5 sy 300 sy 9 sy 3 sy 8,5 tapitrisa zany 58,206,354 voix 58,206,354 voix zay hoe no azony Jair Bolsonaro zany ny elan'elam-bato zany rina de ataontsika hoe taty amin'ny 2 millions taty latsaka kely ity tsy fifidianana misy doublon ary jerevo tsara blanc et nul ao anatin'izy 5,700,000 voix vato fotsy tsy manan-kery zany 5,700,000 voix de reo mpifidy manodididina zany rina any mpifidy any amin'ny ataontsika hoe firy isan-jato zany firy moa zany niatrika an'izay fifidianana zay 60 plus 58 plus 5 millions tokotokony firy moa zany zao faly any amin'ny 143 anoany zany hitatsika am'zany le izy zany millions zay resako zay hoe ain'olona no mijery an'le mpifidy bobaka be rina eto amintsika mbola hotratrarina 13 millions na 3,10 tapitrisa hono no mpifidy fa mpifidy farany teo de 7 tapitrisa mahery iny le nisy doublon fa ity zany any Brésil 156 millions d'électeurs zay ny tena izy fa 20% tam'ireo zany tsy tonga ny fidy fa ny totalitsika eto zany le vato manan-kery sy lay vato tsy manan-kery sy le blanc et nul zany fa zao aloha ny zava-misy amin'ny Brésil efa miteny eo zany le Jair Bolsonaro satria taoriny lady izy tena silence tsy niteny mihitsiny na de efa fantatra hoe nandresy Lula da Silva fa mbola tsy ny félicité izy tsy ny raba fa ny zava-misy zany ohatrany mamofopofona zavatra hafa izy satria ohatrany mitady tsy anaiky ingarainy izy nefa parti au pouvoir fa iny tsy de any ny problème antsika aloha zany satria fomba fiadin'ireo resy foana angely le mieritreritra zavatra ohatrohatran'izay zany parti au pouvoir izy fa ny amin'ny fomba fijery de hoe aindry zareo mifia le fifidianana amatapitrisana ary io tam'lady ny fifidianana presque 156 millions ny mpifidy zany hoe enina amby 50 am'zato tapitrisa voasoratra anarana fa ny alina niny any tsisy ady mifiry de efa fantatra mivoaka mpifidianana kona ny eto amintsika tsy mafita ny eto amintsika mbola misy ray volana latsaka mbola miandro vato fontsika fa tamin'ny farany teo any amin'le distrika Sardalana no tonga voalohany vato tao amin'ny seny
tam'le fifidianana tam 2018 fanao gazety reraka mamaky an'iny Ah. voka mpifidianana tam'bro mpifidianana nefa dimy amby nitsika roapolo fifidianana sivy tapitrisa 9 millions mahery mpifidy eto amin'ity apafiriny amin'ny Brésil tsy apafiriny koriny de tsy vita mamoaka ny fahamarinana le inona moa zany raha isika le 20 isanjaton'le mpifidy zany ohatrohatran'izay le tsy tonga mifidy le abstention ohatrohatran'izay mihoatra kely zany ny mpifidy eto Madagasikara inscrit tsika moa anatratra n'le 3 tapitrisa fa mbola savoritaka tsy fakahitany eto Madagasikara mbola adevitra ho resantsika zay rehefa avy eo fa ny sary miseho de mahatsiaro hoe misy dada kay amin'ny Brésil io le hoe avereny dada lolahy moa zany zao efa manodidina ny 20 taona latsaka kely Lula da Silva 7 izy zany hoe io zany tsisy limite d'âge io dada zany le hoe efa antitra ianao Lula zany le dada lalao le Lula le dada any Brésil zany tena averin'ny vahoaka dada any Brésil 7 taona Joe Biden manodidina 20 taona mitondra any États-Unis le chiffre 7 io man tsy tian'ny sasany le 77 le 77 ka zay zany izy io tsisy resaka 7 taona président Marc Ravalomanina 2002 taty amin'ny 2009 izy nongotana no fanganam-panjakana 7 taona koa izy teo fa navitany nanao zavatra zay de ohatran'izay koa Lula da Silva tany Brésil i damako ny azy efa nampiana dara fotsiny de dada nge aty amintsika satria Lula da Silva de ampiana dara fotsiny de dada zany fa mitovitovy am'le lalana zay ny ainy président Marc Ravalomanina misy le lalana zay misy any Brésil bon efa taona moa zany manda tena napana-tena ity filoham-pirenena vaovao voafidy amin'ny Brésil ity ny aminy hoe tena hiara-iasa amin'ny Afrika ary nahavita ny tety firenena 20 taty Afrika izy ary nametraka fiara-asa mato tamin'ny Jair Bolsonaro de tsy de nisy an'izay i Jair Bolsonaro de efa nanaovan'ny Neymar fampelezan-kevitra ankolaka mihitsiny hoe iza de manohana ny Jair Bolsonaro fa tsy naovoka hoa tsy Neymar zao ary Neymar moa manana problème any Espagne am'le resaka fifindrana zany am'le vola hoe tsy nilaza ny tena vola izy zany de tratrany sampany fanaovana kolokolona Brésil na taty Espagne le de atahoriny zany higadra any amin'ny 2 taona anoany izy sy ny dadany no voaroreo anatin'izay parenthèse fotsiny zay resantsika zay fa i Neymar de efa nisafise mihitsy hoe manohana ny Jair Bolsonaro iny zany mba hoe hampiakatra ny vatony Jair Bolsonaro iny satria Neymar maro-pakafy any Brésil ary mikarama be fa tsy mbola nitondra n'iny zany satria zao le vahoaka mihitsy ny resy lahatra hoe mila miverina i Lula da Silva de io zany mila veriny dada ary mampiasa an'le loko mena mena mihitsy ny anazy zany le dress code le nampiasainy ohatra ny anahy miara-manonjy aty zany fa zany ny fomba fanaovana politika tena real politique zany tena correcta zany io zany tsy ho voasakanao misy le etaetam-bahoaka rehefa mijery ny zava-misy eo amin'ny tontolo politika eran-tany de zay nge tenentsika hoe manomboka miaina am'izany fofony zany eto Madagasikara ary fatan'le mpitondra fanjakana io satria be da be le déception le fahakiviana le fahatsopanantenana ny tena marina be da be le frustration le olona frustré na niara-dia am'le fitondrana na nanohana an'le fitondrana sy miara-miasa aminy ino tena be da be betsaka ane frustré miara-miasa an'le mpitondra am'izao fotoana zao hoe fa zao no lay seza no lay avantage no lay indemnité maro samihafa de miforotra ao zany koa tsy fitiavan-tanindrazana zany satria raha ohatra tsapanao fa tsy mety le izy de tsy tokony andany lera ao anatin'le fitondrana zany akoatrany hoe tena tsy mahay mitatana tsy manana qualification ahafahana mihitsy ilazantsika hoe tena mahay mitatana le fitondram-panjakana député fetra moa tamin'ny larbier ny tena nyteny mihitsy ny amin'ny reto daholo ny teny mahalaza am'lay zavatra tsy mety ataon'le fitondrana ao anatin'ny resaka fitatana betsaka ny tany sainy député fetra tao zay tena arabaina aloha satria betsaka ny fizarahan-kevitra nentiny nandritra ny fandaharina zay nandraisany anjara teo anivon'ny télévision malagasy zany tamin'ny faran'ny herinandro teo tamin'ny zoma tao anatin'le hoe adevitra
de miverina atao anatin'ntsitsika hoe ny sary eran-tany am'izao fotoana zao de manomboka mamerina an'le olona zay heverina fa afaka mitantana firenena de zay le izy hoe tena homme d'état no ilaina fa tsy homme de pouvoir. Zay le izy ny amin'ny hoe honnêteté ary zay le izy am'le hoe mission iraka le mitantana firenena mba hanao zavatra tsara de miverina amin'ny zava-misy eto Madagasikara tsika riny am'izay hoe mangetaeta ny olona. Ary io sary am Brésil io de ampatsiahantsika ny amin'ny hoe izany ny zavatra iseho tsy hoe leto Madagasikara satria tsy misy olona izay hoe nona nipotehan'izao fitondrany zao ary olona tena miaino anatin'izay tsy fanananasa tsisy vola kirakiraina itsony potika amin'ny fiainana tsisy jiro tsisy rano tsy afaka mampiana-janaka tsy afaka mitsabo tena ara-dalàna de nde ireny olona ireny nde hifidy am'izao fitondrany zao atrany ambanivohitra rehetrarehetra any ny artiste alainantsika zay de zao aloha vakitsika zany satria rehefa miresaka an'izay de misy message maro samihafa alefatsika aty am'lay laharan-tariby zay fataontsika moa zany de hoe tataka izao le izy bonjour nareo amin'ny MBS de fikaonandoha-pirenena ny vahaolana elana am'ty didijadona sy fahoriana eto Madagasikara ty vao hita ozy izy aty Bemanonga Morondava tsara mihitsy zay voatonony tsara le toerana zany de miaraba ny vao hita zany ny Bemanonga Morondava mahadiany faniry avy aty bira manaraka tsy tapaka miara-manonja le bira moa zany Antsirabe fa fomba fiteny aty Antsirabe tsy mivakinao izy ny SMS nalefako tamin'ny alakamisy de mialatsiny mady de ty zany mady zany efa vakina le SMS nao androany de ndaso karoko raha hitakeo de vakiko le izy avy any Antsirabe bonjour irotsaka aveo izy dada efa tena mijaly mihitsy mantsy ny vahoaka maty ny anoanana ka hidada ihany ny vahaolana am'izany satria izy tatsa Patrice avy aty Tomasina ihany mahazo to daholo nareo mpanolotra fandarana ato amin'ny MBS iny moa président ihany no afaka manapa-kevitra am'izay moa zany fa fanindriny rehetra zay bonjour miara-manonja jiaby efotapitra ny rasolova misy miantso efotapitra ny fanjakan'ny Rainlaingy mamotika ny firenena ada no antenaina avy aty Sambala Tamatavy faharoa oy lavitra ngeza ny Sambala zany any Endrjonito zany voromalala ny Sambala samy nahatsiaro an'izany daholo rehetra de miaraba any izy ty ny anarany moa tsy nisoratany ihany fa de hoe avy any Sambala izy Telma 73 ianao de 92 mamarana an'le numéro de tsara ihany raha manasiana anarana kely zany zay no tato aloha de vakitsika rina raha ohatra moa hitakeo ihany lay message le namanafa fa misy maro mitsofotsofoka izy io de vakitsika amiandalana eny ka hitatsika am'izany fa hoe manatena ny fiverena ny Filomaro Karavalomanana le voaka malagasy de io sary am Brésil io zany sary tsy haiko sehany io ary tetotsika no niresaka an'izay roa volana lasitsika rina nanomboka efa niteny an'izay ary efa nanomboka atsikarintsika le izy hoe io retour en force ny Lula da Silva io tsy azo minimisena io le retour no président tsika nisy an'izay le retour du président nisy an'izay tantara zay mihitsy momba ny président Marc Ravalomanana zay satria nisy mpanao gazety vahiny tena nanaraka ny fiainan'ny président Marc Ravalomanana ny zava-bita ny zavatra inaina ny tany toerana zay nandehanany rehefa tratra n'ilay fanonganam-panjakana izy na tany Afrika Atsimo sy ny rehetrarehetra sy le inona ny zavatra nitranga sy ny ainana teto Madagasikara de iny le nisy nanao an'le horonan-tsary le retour neuf président iny zany le izy na le retour du président de ohatran'izany retour en force ny Lula da Silva ty dia le couleur rouge le loko mena miampy an'ilay tena vahoaka tena hoe fandraisana andraikitry ny vahoaka no amerina azy de andrava an'le resaka corruption satria feno tena corruption tsy efankahitana au Brésil andrava an'ty resaka insécurité ty ho resantsika io rehefa aveo riny na hoe tsy fandriam-pahalemana andrava an'lay tately afadrakotra am'ilay volam-panjakana zay misy ao Brésil ary presque lay mpitondro
lay mpikamina atao anatin'ny gouvernemanta de saika voaroroy daholo amina resaka corruption akamarony tao zany. Iny moa le nanenjehana ny lolahy iny fa tsy nahitana proof ary tsy marina le fomba nanenjehana ny lolahy de afaka mahadidio izy taty aorina de afaka nilatsakio. De amerina le fahatokisany sehatra iraisam-pirenena any Brésil lay Brésil matanjaka. Zany zany anisan'ny fanambony Lula da Silva zany. De zay le tiatsika tenenina hoe mamofopofona lalana zay misy am Brésil io, misy ary tena nanana fahefana le Jair Bolsonaro. Tena nanana fahefana, tsisy afaka nikofoka nanao fihetsehana tao Brésil. Sahirana daholo zay nietsika tao Brésil. Ary tena nangeja mihitsy amin'ny lafiny demokrasia niempotra le Brésiliana. Fa zao rehefa njoro ny vahoaka nampiasa an'le fahefantany amina mahafirenena demokratika azy dia niditra tany anatin'le hoe latsabato madio tafaverina lay olona tadiavin'ny voaka. Zay io sary mandendeha tsikelikely efa iainany voaka malagasy io. Zay io zava-misy hitantsika hoe mandeha président Marc Ravalomanana de hoe miverena dada. Tena misy ny mihitsy amintsika zay manaraka amin'ny président Marc Ravalomanana amin'ireny dialeany reny. De misy miteny zay any anisany mbany fidy an'io fitondrana io fa tena tsy te herika an'io tsony ary mamay io amin'ny fifidianana. Fa tena idada Ravalomanana no tadiavinay. Tena voafitaka zay, lany fotoana zay nanomana ny olona io. Any am'zay ale rehetrarehetra de zay angamba norina ny antony mahatonga le fitondrana zany misakana am'zay ale amin'ny président Marc Ravalomanana. Satria tsy tian'izy ireo are sy handeha zay feo zay ny amin'ny verena dada. Io nefa zany sarotra ny isakanana an'izany. Enao tsy afaka isakana ny etaetam-bahoaka, tsisy fitondrana na de manana basy, na de manana fitsarana, na de manana vola aza, na de miaraka amin'ny rosianina aza. Fa tsy misy mahatohatra ny herim-bahoaka zany rehefa ijoro io amin'ny fotoana tokony ijoroana. Tena apetratsika mazavo zay riny. Tsisy asakana an'izay. De zay everitsika hoe adevitra mila arahana tsara zay. Zay ho any tiako tenena foana mandrakariva ny amin'ny hoe isika mpanaraka ny MBS sy ny Radio Mada anatin'ny fandarina miara-manonja dia mila mahafantatra ny vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ankoatra ny fahafantarantsika ny vaovao ato anatin'izany. Rina Rabe Mananjara. Fanampin'izay nitenen'ny faniry zay somary iverina kely amin'le any Brésil dia zao ampifandraisiko amin'ny toe-javatra eto Madagasikara. Zao le izy Bolsonaro filoham-perinasa président sortant izany. Fa nataony Bolsonaro nandritra ny fitondrany amin'ny Brésil ihany ene no nanomevahana ny fiverenany Lula. Averiny indrepande. Ny nataony Bolsonaro nandritra ny fotoana ny tantanany amin'ny Brésil ihany no nanomevahana izao fiverenany Lula izao. Inona ny fanazavana ao anatin'izay? Bolsonaro no filoha brésiliana. Nandeha ny coronavirus, tsy nirarahiny Bolsonaro any ny coronavirus tany Brésil le. Tsy nirarahiny Bolsonaro zay filoha brésiliana ne izany resaka vaksiny zany. Tsy nirarahiny zany. Avelao handeha am'izao ihany ozy izy. Avelao handeha am'izao fa samy miaro ny tenany sy ohatr' zany ny fomba nyresahany azy. De nanaraka daholo ny mpitondra tao a Brésil niaraka tamin'ny Bolsonaro. Filoham-pireneny Bolsonaro ary nanao tsinotsinona ny fanaovam-baksiny i Bolsonaro nandritra n'ireny nampamaivay ny coronavirus. Fa firy tompoko ny brésiliana maty vokatry ny corona? 40,000 par jour. Efatra alina isan'andro no matin'ny corona tamin'ireny tamin'ny 24 tamin'ny 2020 nipita taty amin'ny 2021 tany Brésil. Tsy nirarahiny ny fanaovana vaksiny tompoko tany Brésil fa zavatrafa no namaika azy. Le brésiliana ato mata ary nisy ny fausse commune le fasana. Hita ihany nisy découverte n'iny taty aoriana zany. Nandevenana an'le maty ny coronavirus. Fa zao tsy nirarahany iny nge, tsy manapaka ny tenirina fa i Bolsonaro. Fa voan'ny coronavirus ihany Bolsonaro nefa même na le fampiasana amin'ilay kasibosy ary tena tsy niraraha zany misy Bolsonaro sy le hoe geste barrière
ny vidiny lafo lay izy 40,000 isan'andro efatralina isan'andro zany ny matiny corona tamin'ny Bolsonaro nitondra ny firenena. Jereo tsara ty résultat ty. Fanakaiky kely zany a nelanela ny Lula zay voaka nandresy sy Bolsonaro. Raha ohatra zany Bolsonaro raisitsika fotsiny tamin'le resaka hoe fanafiana nataon'ny coronavirus tany Brésil, raha ohatra izy tena hoe mba nataony lara-pahamehana, mba tena nanokana ny hery manokana mihitsiny ady amin'ny corona famporisihana ny fanaovana vaksiny, mety tsy zao résultat io. Fa namoy izany brezilianina aina be dia be ny tsy firaraheny Bolsonaro ny fiatrehana ny coronavirus tompoko dia anisan'ny manazava naharesy azy io fifidianana io. Faharoa, ny resaka tontolo iainana ne mirehatra foana ne ny any Amazonie, ny any Amazone mirehatra foana. Fa tsy rarahiny Bolsonaro izany fampitena tontolo iainana zany, izany tsy efa miteny. COP firme, inona moa le fivorinana ny député membre be indrindra tany tany Glasgow iny. Tany Glasgow reny COP 26 miteny zao tontolo zao hoe potika ny tontolo iainana. I Amazone manana ny toerana manokana eo amin'izay firindrany tontolo iainana eto Madagasikara ny toetrandro, fa mirehatra tsy nirarahiny Bolsonaro. Noho izany nataony ihany natonga azy ho resy tamin'ity fifidianana ity ary natonga ny Lula iverina eo amin'ny toeran'ny filohan'ny Repoblika tany a Brésil. Raha miteny zany Bolsonaro amin'izao hoe ohatran'ny hoe miodikodina izy zany amin'izao fotoana zao hoe ahoana mariny ty zavatra ty, sao de zao sao de resaka hoe misy tsy de fahatombana, tsy afaka miresaka an'izany amin'ny Brésil. Fa any tsisy an'izany resaka doublon ty Madagasikara zany. Any tsisy an'izany hoe mikimaky amin'ny resaka lisitra mifidy zany. Any tsisy amin'izany karapanondro fopole zany. Any tsy misy an'izany hoe fanerenankolaka na vantana ny mpifidy zany. Tsy misy an'izany any Brésil. Amina mpifidy 156 millions, 950 tapitrisa voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Any tsy misy an'izany problema na lisam-pifidianana zany any Brésil. Fa io ny vokatra mirafitra tsara ny endry zareo ny lisam-pifidianana, tsy misy diso. Ny anaran'olona tsy azo tosona zany na litera iray aza. De izay zany no ataontsika hoe azo raisina amin'ny toe-javatra tahaka an'itony. Ianao zay manaraka miara-mononjy MBS Radio Madà de omenay mihitsy zay zavatra hoe mila fantatra, zay tsy miteny hoe tokony ho fantatra. Le tokony mantsy mbola miodikodina kely hoe mbola tsy feno zato isan-jato zany, fa mila ho fantatra. Mila fantatra ny malagasy ny zavatra miseho any Brésil. Zay dia manao an'izany, manantanteraka ny adidy zay fampahafantarana ny malagasy. Mila fantatsika ay ve ohatra an'izany ny tany a Brésil tany. De ny anankiray ihany koa, ankoatran'le hoe ny adalàna nataony Bolsonaro tsy ny raharaha vahoaka tamin'ny coronavirus ihany no natonga azy ho resy. Mafy anie zany hoe namoy fianakaviana izany tamin'ireny coronavirus zay. Firy tamintsika teto Madagasikara namoy fianakaviana noho ny coronavirus. Zay anisany nanana fianakaviana nafoy zay tamin'ireny coronavirus reny. Nanana be de betsaka mivoatona mafy tamin'ireny, fa tsy nirara iny ity président brésilianina ity zany. Ary de tratra ny corona izy. Aveo izy sitrana, lasa amin'izay izy nitsaikojaiko, tsy sany teny tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny voaka brésilianina hoe za nanao vaksiny. Fa lasa nitsaikojaiko tany ambadika tany de nanao ihany. Fa tamin'ny vao nandeha ny fanentanana maneran-tany amin'ny hoe ilaina ny fanaovam-baksiny tsy nirarahiny Bolsonaro zany. Le vahoaka ny atsy nefa maty, marary. Zay tafavoaka amin'le aretina tena hoe miapanapana vao tafavoaka ao. Ohatran'ireny akoho miapanapana ireny vao tafavoaka amin'le coronavirus. Betsaka sika nitratran'ireny tsy amerina an'izany eto zay. Ka ny zavatra niseho tany a Brésil dia tena hoe mampisaintsaina, raha-pitahaina amin'ny zavatra eto Madagasikara. Teto Madagasikara tena nanamaivana ny coronavirus io
nanamaivanan'io ny fitondram-panjakana tamin'ny voalohany ireo mpanohatra eo natao vaksiny voalohany ohatra natao Bolsonaro mihitsy za hoe snsisa président Marc Ravalomanina zay tsy eo amin'ny fitondrana no nanome modely tamin'ny fanaovana vaksiny tsy président Marc Ravalomanina fa ineny koa neny lalao Ravalomanina naseho tamin'ny hoe manome modely izy nefa tsy filoha am-perinasa fa ny ampitondra fanjakana de iny renina raha antsika nahita ireny ny mpanohatra natao vaksiny voalohany fa miteniny taty hoe idio ny frontiera mbola mibanaka teo ihany nandeha am'izay no maty tatsy fasan'ny firaisapo hoe zany sisany afaran'le malagasy na me vaksiny ny amerikanina mame tsisy manao satria tsisy fanentanana 400 fotsiny ny atahan'ny fanaovam-vaksiny neny olona efa tafakatra trany am 5-9 am'izao fotoana zao samy resy lahatra hoe raha tsisy an'io vaksiny io tsy tafavoakytsika de resy Bolsonaro am'izao fotoana izao eto Madagasikara mbola misy coronavirus eto tsy mbola naheno tompoko isika menaka filazana hoe tsisy corona ntsony eto fa mbola misy eto fa bordel eny an-dalana rehetrarehetra eny any etsena bordel tsy misy fiarovatena tsisy nina tsy ny vahoaka ny diso tsy ny vahoaka mihitsy ny diso amin'ny tsy manao kaspo tsy miartena sisisa tsy ny vahoaka ny diso fa Bolsonaro 2 mihitsy ny eto amintsika eto fa ny onivo ny fitondrana no tsy taitra am'izany mihitsy nefa de mbola misy areta antanio ny dokotera raha tsy mino sika antanio ny dokotera fanamariana faharoa momba le fifidiana tamin'ny Brésil namana faniry ny tsika eto moa zany hoe haute cour constitutionnelle haute cour constitutionnelle zany tena hoe lalam-pandrenana ny tena mokle teny ngeda be ao anatin'izany fa ny tany Brésil lalam-pandrenana zany zavatra hafa fa rehefa misy ny fifidianana de nendry zareo TSE no mitsara ny fifidianana fitsarana hafa mihitsy tsy misy idirany hoe constitution mety hoe mifandray ihany le izy satria ny constitution tsy maintsy eo tsy maintsy ajaina fa ny azy de hoe TSE inona dika zany tribunal supérieur électoral zay ny tamin'ny Brésil TSE tribunal supérieur électoral vadika amin'ny teny gasy tsotsotra fotsiny de hoe fitsarana ambony sanany fifidianana samy hafa mihitsy zany amin'ny resaka constitution de tsisy ny tabataba amin'ny resaka valim-pifidianana aingana be zay sisa ny fomba fiasa ao anatin'ny zay vitany any Brésil ko maninona tsy vita eto ny mikarakara tsy resaka n'le valiny ray fa ny mikarakara fifidianana madio tsy misy alabato tsy misy fanodikodonana tsy misy faneriterena na mivantana na kola vitany any ivelany nahoana tsy ho vita eto fa matoa tsy vita eto alohatra am'izao matoa betsaka ny fimenomenomana eto Madagasikara dia ilay finiavana mihitsy ny tiao misy fitiavan-tena ao misy tahotra ao misy tahotra ao misy ane matahotra ny voan'ny mariny fa raha tsy matahotra ianao inona no de zay no mahatonga an'le hoe alefaso ny fitoanandoam-pirenena amanazy hiatrehana an'le izy aloha zay vao mandeha any amin'le resam-pifidianana ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de manamalika Madagasikara reny izy ty moa zany tsy maintsy miresaka tsika satria misy zavatra tsena manahirana be de ity zany ny resaka criminalité na resaka ABB na resaka ino moa zany fanafiany etseroa tsy fandripahalemana dia navokana agence lehibe zay miandraikitra an'izany eo anivony sehatra resam-pirenena ny laharana zany aty Afrika sy ny toerana misy amin'ny Madagasikara tao anatin'ny 3 taona farana raha ny vaovao fantatra zany dia ny aratsy ny tontolony tsy fandripahalemana eto Madagasikara zany hoe navoaka ao anatin'le classement zany dia ny taona 2024 de ijery tableau tsika ho alefa mifaly eo ny tableau zany miresaka an'izay satria 2024 2024 7 zay le 3 taona farana zay napetraky ny fanadihadinany amin'ny hoe
tena ratsy de ratsy ny tontolo ny tsy fandrimpahalemana eto Madagasikara. De fomba fiteny zareo azy zany moa de hoe crime organisé. De inona ahafahana nanao classement. De laharana 20 aty Afrika i Madagasikara hitantsika io le izy. Crime organisé ozy izy en Afrique. Classement des pays par indice. De hitantsika io zany le izy. 20 no misy a Madagasikara. Zay teny efa miratsy mihitsy zany. Io indice io zany dia laharana eo amin'ny 10 izy. Congo ny voalohany. RDC ny voalohany, de Nigeria, Centrafrique, Kenya, Afrique du Sud, Libye, Mozambique, Soudan, Soudan du Sud, Cameroun, Côte d'Ivoire, Tanzanie, Ouganda, Ghana, Niger, Mali, Tchad, Somalia, Zimbabwe, Madagasikara. Arakaraka ny fahazahoana laharana ambony maharatsy ny tena ratsy le izy fa tsy hoe laharana ambony mahatsara azy. Zay indrindra le izy. Io zany no toerana misy a Madagasikara am'izao fotoana zao. De mba mahampahatonga saina ihany le izy. Tena mba tokony mba eritreretina ihany le izy hoe zao ny zava-misy. Ny source-n'io dia Global Initiative Against zay no nanao an'le zany. 5,59 ny score Madagasikara. 5,59 io no misy a Madagasikara. Fa tena mampalahelo le zava-misy zany e. Ary iainantsika isan'andro voaingana zao vao tamin'ny farany herinandro mpianaka tao Tomasina efa nisy namona efa ela fa namofona be to am'le toerana le trano hay nisy namona izy mianaka mpianaka raha tsy mivoaka le fofona maro de maro isan'andro tsy fakahitana miala voamaso. de alefasony efa le mbola misy tableau somary miresaka am'izay chiffre zay ihany ao anatin'le crime organisé. Le crime organisé zany de hoe misy olona mitambatambatra maromaro manao an'izy de misy mpibaiko dia miseho amin'ny endrika maro le izy. De io zao nivoan'ny criminalité. Zany hoe ny toerana misy ny resaka abibina, resaka von'olona, resaka fisehoana am'izay hoe tena loza izay ho an'ny eto Madagasikara de 73,86. Io hitantsika amin'ny sary io. Tena mampalahelo izy. Ny criminalité ozy izy augmente au cours des 3 dernières années. Tena niakatra. Io le nyresaka teo. Ny resaka criminalité. Resaka zava-doza, abibina. Resaka fanafiana. Miseho daholo azo lazaina ao anatin'le criminalité zany resantsika rehetrarehetra. Fa azo lazaina ihany koa anatin'izay de hoe misy an'ilay endrika maro be. Le resaka zava-mahadomelina koa tafiditra ao anatin'izany. Ny resaka endrika fa mitsimbola koa misy endrika ohatran'izany tafiditra maro be ao anatin'ny tono. Ary fanolanana. Be da be tafiditra ao anatin'izany. Aton'ilay zao de misy an'le inquiétude ozy izy que sa maison soit cambriolée et des choses volées. Ny fitaitainana amina resaka vakitrano sy zavatra very 61,90%. Zany ny zava-misy inquiétude ozy izy d'être agressé ou volé. Fitaitainana hoe misy amono na misy alatra 61,36%. De mitony ny inquiétude amina avoir sa voiture volée. Fitaitainana amina fangalarana fiara. Fa sakafo isan'andro zany eto Madagasikara. Amina alatra fiara. Fa sakafo isan'andro. De fa zany zavatra iainana eto Madagasikara mampalahelo alizy. Betsaka lay firesahana zava-misy eo aminatiny. Problème ozy izy avec la corruption 82,95%. Problème avec des crimes, viols ozy izy comme les agressions et les vols à main armée 69,32%. Problème avec des crimes contre les biens tels que le vandalisme et le vol 69,32%. Hitan'ny olona daholo eto Madagasikara. Problème avec des personnes qui utilisent ou vendent des drogues. Sady mampiasa no mivarotra drogue 47,73%. Grave ty e. Betsaka ny zava-misy e. De ty mivakitsika farany ty hoe inquiétude d'être sujet à une attaque physique en raison de la couleur de votre peau. Am resaka fanavaka vaham-bolokoditra de votre origine ethnique
Mbola misy zany eto Madagasikara. Misy eto de votre sexe ou de votre religion misy 34,52%. Hitany olona le zava-misy eto Madagasikara. Crime organisé fomba fiantson'jareo an'le izy satria misy structure zany le izy de organisé. Mba misy PEM fe zao avan'resahan'le PM resahantsika sirindrindra efa PEM plan émergence Madagasikara. Émergence amin'inona raha reny ny zava-misy. De inona voaka 2021 iny a. Satria aty amin'ny 2022 ny amoahana zany amin'le classement 2021. Fa amin'ny fiandohan'ny 2023 eo zany ivoaka amin'izay 2022 rehefa kelikely eo. De vao mainky ho zava-doza hoe larana fahafirika iny misy a Madagasikara fa iny 2021. De ho hitantsika indray 2022 iny tena misy ny tsy fandripahalemana sy ny karazan-javatra eto Madagasikara. Tsika zany rina mana. Fa vao mainky tsika hiakatra tsy aty amin'le 20 fa vao mainky tsika anakaikaiky ary akaikin'ilay 10 indray no isy atsika. Satria tena betsaka loatra ilay zavatra tsy milamy eto Madagasikara. Anakaikaiky ny RDC voalohany. Grave le zava-misy hoa eto Madagasikara de mila mampisaina atsika zany. Satria misy ny fitaitainana, misy ny tsy fanjariana be da be hatramin'ny resaka zava-mahadomelona. Taizana Madagasikara, ono ny resahana resaka cocaïne, héroïne. Marijuana nisy teto, resaka rongony, cannabis. Fa zao maheno ianao karazana drogue tafiditra eto Madagasikara. Misy maro be tonga eto ary misy migadra an'izany moa, misy douanier amin'izany. Misy maro be ny voaroroy anatin'izany de vahiny vao resaka foana anatin'izany. Tonga eto Madagasikara daholo zany. De misy le mitsindrona. Iny tena zava-doza rina satria efa betsaka miankin-doha amin'izao fotoana izao de mitsindrona de tsy mahazo aina intsony rehefa tafiditra indray. De rehefa tsy mitsindrona de mangorangoraka de marary de hafahafa de lasa mitady an'le tsindrona foana. Tena mifehy anjanantsika any amin'izay toerana mare amin'izao fandarana izao. Tandremo tena tandremo zanantsika. May manade hikasikasiara mihitsy raha tena tandremo. Satria vao mainka tafiditra tsika moa zany riny efa tena tsy hitantsika intsony zay tenenina. Efa mianaka be le resaka pelaka aty eto Madagasikara. Lasa milamy vavy samy vavy. De ohatrany tsisy dika amin'ny famandeha bahoana taizana Madagasikara ary zany de nerova mpitondra rehetra amin'ny fandimby talohan'izao fitondran' zao ny tsy hahazo aina sy hazo tanjaka eto Madagasikara zany fa zao miaino zany satria ny LGBT, lesbienne, gay de bisexe tony de le transgenre. Mampalahelo le zava-misy lasa tena misy ino zany fiainana sy fiarahamonina zay tsy na Madagasikara no potika amina endrim-pitantanana tsy magnohy amin'izao fotoana izao. Sodoma sy Gomora de lasa mamevahana. Taloha tena mianatra ny olona mifampitatana ny lasa milasa mifanorika eny amin'ny lalana fa zao eny amin'izay andehananao rehetrarehetra ianona hony ty rakoto ty vadiny rabe. Misy manao viol, zazakely efa taona veranga ty de violenao. Zavatra manta. Tsy hoe matoy na sala amin'izany na masaka fa zavatra mbola manta na mieritreritra ny hoe zazakely. De misy dada be, misy dada fara, misy dada to, misy ray niteraka, ray kely zany moa be da be. Satria na mahatonga an'izany le fahampitehana toe-tsaina vokatry ny fahantrana misy amin'izao fotoana izao. Zany nge indisina pauvreté zany e. De lasa ny olona ohatran'izany zava-misy amin'ny Brésil, io zao raha tadiavintsika Brésil zany lasa nahazo toerana ratsy. Tena nanao révolution électorale amin'izay ny olona tamin'ny Brésil rina. Tam'lahady. Révolution électorale nataon'ny olona hoe mila mamerina ny dady zay. De very ny Lula da Silva. Lula nge saika tsy anao e. Fa nisy komity mihitsiny niona tamin'ny Lula, komity mipivavaka, komity ny olokendry tany Brésil de misy ny komity manam-pahaizana. Nandresy lahatra ny Lula hoe mila anao ny firenena satria mbola tsy manana alternative hafa ao aorianan'ny Bolsonaro le Brésiliana hoe iza no apetraka ao. De mba hikaroana an'izay alternative zay de zao aloha very ny Lula. Na symbole n'lay resaka an'lay nahatonga ny Brésil ho émergent.
nasandratra zay manko Brésil manko tafiditra tao anatin'izay de zay nge le antony nananganana an'le Brinks satria nisy an'ny Brésil tao, nisy an'ny Russie tao, nisy an'ny Inde tao, nisy an'ny Chine tao, de misy an'ny South Africa na Afrique du Sud. De nefa rava le Brésil am'izao fotoan'izao miarava tsikelikely. De nisy koa mity nanatony de okara d'accord lola. Lasa mitady révolution ohatran'izay satria le zava-misy ohatran'ny zavatra iainantsika io mihitsy ny fahampitehan'le Brésiliana sy lay Brésil. Rio de Janeiro efa rava tamin'ny andron'ny lola zany hoe any amin'ny tanàna renivohitry Brésil ao Rio dia misy an'le bidonville. Fazela. Efa nomboka rava. Fa miverina le izy zao rina. Nanomboka miverina indray le izy. Maloto le tanàna am'izao fotoan'izao. Ary corruption tsy fakahitana. À grande échelle ozy fiteny azy zay. De ohatran'izao ny zava-misy eto Madagasikara. De mamerina ny olona mikaroko, inona ary ny tokony atao? De miantso dada ny olonako, verena dada, io zao mesazintsika. Betsaka izy ato, mitotana indray izy ato rina, vakiko any faraparany fa tsy problème moa zany mamaky andreny mba azotsika ihany koa hoe mba voarainy afatra avy any amintsika zany de alolo izy tombotombo tsara satria misy eo am-roapolo latsaka eo indray izy efa tafiditra ato am'izao fotoan'izao. De miantso ny olona hoe miverena satria zao ahoana ny andravana ty resaka corruption ty? Président Marc Ravalomanina neny nametraka an'le système na anti-corruption SAS. Inavy le izy, Bianco, chaîne pénale, samy film. Ao anatin'izany koa le resaka RAI, recouvrement na avoir illicite. Zany ao anatin'le système anti-corruption daholo zany. Donc, ny olona zay nanana zany vision zany de nanana vision lavitra riny ary zay ny tadiaviny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoe ndao edivany ty resaka corruption ty de niady an'izany tsika. Zao nefa reo le système anti-corruption fa isan'andro ianao iny vao hitantsika teo iny averimikeo ingefaly matanjaka be le resaka corruption eto Madagasikara. Zay le hoe crime organisé. Raisina ho crime daholo zany lafin-javatra zany heloka be vava de jereva problème avec la corruption 82,95%. De tafiditra anatin'le crime organisé le izy aty ambony be le tany trop le izy rina ho atsika mpanaraka amin'ny fandarana zany. De miantso ny olona am'izao fotoan'izao rina hoe avereny dada satria mila mandravana zany. Ianao ve na eny tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana fa misy malagasy nanao kidnapping na malagasy tsisy an'izany. Ny kidnapping na ren'ny malagasy tamin'izany de hoe karana samy karana fa misy kely malagasy nanao ihany taty aorina fa malagasy sy malagasy am'izao fotoan'izao rina de zao saika isan'andro. Aiza parafara vola Anjorobe Akazobe iny any parparty any daholo misy an'lisy saika isan'andro. Misy ihany koa taty atsimo taty. Le vola de manodidididina aty amin'ny 100 tapitrisa aty de mitotana aty amin'ny 50 millions le izy mifarana. Malagasy manao kidnapping na malagasy am'izao fotoan'izao. Isan'andro ianao de mahita tanora potika ny zava-mahadomelona. Isan'andro ianao de maheno fa nisy héroïne sy cocaïne indray ho nitary. Isan'andro ianao de mahare ny fivoahana volamena tsokisoky eto Madagasikara tonga hatrany anaty lava-pitombenana ny volamena sitsika. Hatrany anatin'le hoe coffre-fort au ministère manjavona ny volamena de mivadika vy. Taizany na malagasy sy na tany any Madagasikara no nisy an'izany raha tsy zao fitondrana zao. De izany olona mbola hifidy an'ty mpitondro ty zay nge mahatonga an zareo miazakazaka mafy io riny manao mipaikady rehetrarehetra ahafahana hiverina ny fitondrana 2023-2024 de système amin'ny endriny alabato daholo ny ketrehana am'izao fotoan'izao. De mba namory le seni tamin'ny herinandro fa ny tena hita tao zay elefa mifaly ny sary de samy manendra ny rehetra fa zao ny eo natamin'ny mpanao politika seni tonga tany ny mpanao politika fa ny zava-misy reny tsy nisy antoko avy amin'ny fitondrana nanatrika an'izany. De inona izy
fa maninona ny tsy mamaly lay antoko avy any amin'ny fitondrana de io hitantsika amin'ny sary reo zao sankelo fa le zavatra io zao takona mbola takona Andriamatoa Julien Andre Morasata io zao Rinarandriamasinoro reo ny ekipa rehetrarehetra reo miteny miresaka hatramin'ny maître Eloa ry sénateur Jafetra Cordo Jean-Claude hitantsika reo zao ry Pertody Arivo avany monima akisaka sankelo fa le hafa atso zao misy Andry Rachid Mohamed hitantsika ry Bruno Ramayen io zao Fetson Rakoto Andrendrina akisankelo amin'ny falo satria ijeran'le Rakoto vao koa efa teo HVM io zao avy amin'ny leader Toto Alphonse misy figurana parti be da be manatrika amin'izany ary indrindra vaty anivo mifanoherana zany midika fa vonina hiatrika fifidianana aty anivo mifanoherana indrindra ny atopotiky Madagasikara io zao ny MTS Madame Anja eto akaiky Madame Anja ny SG ny HVM Yalaira Sambany jerevy ny intime ato ny SG ato Andriamatoa Julien io maître Eloa Cordo Jean-Claude fibe zao député feno io areno Christian Tabera mihaino rangamy mpanao politika malagasy ary tsy marina ny narzaina hoe matahotra fifidianana fa zao tianana fifidianana madio oekeny rehetra fa maninona le an'ny mpitondrana tsy tonga sinobe le seni de milatsa natsika alaim-panahy eritrretra fa ngany seni zany ny solotena mpitondra ao anatin'le fivoriana ohatrohatran'izay ny lasa etriny fomba fijeritsika ohatrany hoe fa maninona hevitra ho zaraina ho an'ny mpamoa politika rehetra fa maninona tsy mipotra le avy amin'ny fitondram-panjakana fa ngany seni no misolotena azy de mipetraka ihany koa ty hoe mena lalana ny imprimerie privé hanatota kara-panondrom-pirenena zay asan'ny imprimerie nationale zany rina ny dikevitra tao zany ary tena nasika mihitsy mpaneo hevitra nafana be io nafana ny adevitra hatramin'ny hoe ahoana no ahafahana tena mikaroka zavatra tsara amin'ity resaka refonte ty io aloha zany tena mila saina io mila janona angamba ny tena marimarina kokoa raha ohatra amin'le paipaikady le fanjakana sy le seni le izy fa betsaka ny olona tezitra amin'izao fotoana zao voadingana eny anivon'ny tokantrano iny na le fandraisana n'le soratra raha tsy milamina mba ahafahana makany amin'le concertation nationale io zavatra tadiavintsika io rina zay nge le fruit zay nge le zavatra tsara amin'le concertation nationale hoe ndao andinika aloha sika amin'ity resaka fifidianana ity de iny zany zao raha nraisitsika tamin'iny le mpitondra amin'ny matahotra fifidianana de efa mahatokony mialatra taona izy mahatokony paikady politika taona izy de mandeha amina mokondoha izy amin'izao fotoana resaka jugement supplétif copie faobe resaka imprimerie privé sy ny imprimerie nationale resaka refonte saritsariny de mandeha mokodo fa tokony misaina ny mpanao politika malagasy rehetra makafana-paha-kevitra tokony manosika ny concertation nationale io ahafahana mitady mazava tsara mihitsy ny aminy hoe ahoana no ahafahana mandinika an'io fifidianana io mba tena ho madio fa iny ny fihetsiky ireo mpanao politika avy ny fitondrany reny aloha zany ary tsy mipotra ary tsy mitondra fanazavana tamin'ny tsy fahatongavana de sady misinobe an'le seni zany no tsy ny teny hoe zao ny tsy nahatongavanay tsy marina tsy honnête eo anaty an'le zavatra atao iny zany fomba ahafahana mandika misy zatra kalama any ambadika any matoa tsy tonga teo zay fotsiny patahotra lizy patahotra lizy ka zay zany ny zavatra tokony ijorony rehetra tena mila misaina tsara tsika amin'izao fotoana zao fa lasa ataon'le fitondrana fitaovana le seni de lasa misy endrika fitaovana ihany koa tamin'le zavatra nisangy iny rina anampitambo mpanohitra zany ahafahany manipy any amin'ny mpanohatra ny tsy mety rehetra aoriana kely eo de lazaina zany fa ohatrany hoe efa niarahana ny dinika izy ohatrohatran'izay ny sary iny fa mila mitandrina ny mpanao politika sy ny antoko politika indrindra ny avy ety anivo ny fanoherana ary tsapa indrindra nge fa tsy mety le fanisana-pidy amin'izao fotoana zao riny fa maninona ny tsy mety maiky an'izay le seni de mody mandeha midina kely le président le seni erierieranandreny de mizotra tsara fa tsy miditra any amin'le fokotany izy any amin'le vahoaka efimpiry misy ny tena hoe voadinga ny zahay zao ny zavatra iainanay aty tsika nge mahazo an'izany isan'andro eto riny zay tiako tenena hoe grave le zava-misy fa de apitao aloha am 034 12 902 40 ny vaovao any amintsika any reny de apitaina ny mizay tompona ndraiky tatandrify azy 034 12 902 40 zany ifandraisanao miara-manonja MBS Radio Mada
de mba soraty tsara eo ny anaranao sy ny fokotany na commune misy anao. Zay angambalrina ny tondrantsika ny adevitra rehefa aveo satria iresaka PM tsika raha mbola misy anampindrina an'izay. Le izy moa tsy de hoe misy anampinana ona fa reny le endrika reny zany no tonga de fa mampiseho mibaribary ary io le tenentsika foana hoe ny ataony ny eo anivon'ny fitondrana ihany ene, ny ataondry zareo ihany no atao hoe miapanga ny zavatra any ambadika any, ny zavatra konokononona ny ananonanina rehetrarehetra maninona zareo tsy tonga atao amin'ny seni fa dia ny avaty amin'ny hoe sehatra ny antoko tsy eo amin'ny fitondrana no namaly ny resaka zany teo anivon'ny seni hitantsika teo ny sary. Zay fotsiny de efa tsapahantsika rehetrarehetra hoe tena misy zavatra tsy milaminao. Raha ohatra zany ka tena hoe nandeha kitsipoa tokony ho tonga tao daholo ny avy amin'ny fitondrana fa naninona zareo tsy tonga tao de nao PEM sy ny sisy zay fanazavahany azy eo. Fa nga fifidianana tsy raha-pirenena fa nga raha ny aty anivon'ny atoko aty amin'ny fanoerana rery ty zavatra ty nefa rehefa misy zavatra amseho nefa de maika ary manilika zany hoe ny TIM io, ny SVM io, ny RMDM io, ny Panorama io, zao io. Ny FFKM mary reny manao antsoavo tsy taitra mihitsy ny eo anivon'ny fitondrana betsaka ane zay zavatra efa nytenen'ny FFKM zay hoe raha isika hoe autorité morale reny efa betsaka zay ajanony ny fandanondanipona tsy mahasoa eto amin'ny firenena FFKM manao ny tenen zany mahasoa ny fidirana amin'ny fifampiresahana mifampidiny ny FFKM efa nytenen zany aiza zao zany ahoana mba fandraisany eo anivon'ny fitondrana zany le raharaha efa megravy ihany lay fiainam-bahoaka tonga didirantsika nga manamana faniriny resaka PEM satria nataony zareo teo amin'ny fitondrana moa iny fotoana efa mandehany tonga de ndao ary aleo aloha zany alefatsika ty feo ty zay indrindra satria ninona no mahatonga atsika resaka an'izany de ny aminy hoe le fanjakana ane zany de tena fanjakana comédie ary efa imezany olona fotsiny tondron'olona molotra inona indray ny ataony reto de le filoham-pirenena mihitsy no mitarika an'le zavatra de zay ndraindray no mahatonga atsika nyteny fa fantatry le filoha ara ve le zavatra resandra indray mba misy mpanolotsaina ve le filoha sa hoe mamaky fotsiny izy zay indrindra mamenatra ndraindray le zava-misy fa zao koa nefa ohatra ny ataon'Andriamanitra miresaka ohatran'ireny izy mba ho tsapan'le voaka malagasy hoe ohatran'izao ny fahampitahana ny zava-misy teo aloha sy ny ankehitry de ndao arahantsika resaka biby izy teto safari non voyage ty de ny resaka biby ao anatin'le biby de le aminy hoe zebra, girafa de elefanta de enotsika tsara le izy dia rehefa aveo tsika miverina ao anatin'ny adevitra ndao arafaly Également, Monsieur le ministre du Tourisme avait énoncé tout à l'heure pour le tourisme safari. C'est vrai que quand on regarde le dessin animé Madagascar, qui a fait la promotion de Madagascar, on trouve des girafes, des zèbres. Mais malheureusement, il n'y a pas de girafes, il n'y a pas de zèbres, il n'y a pas d'éléphants ici à Madagascar. C'est pour cette raison qu'on s'est dit que dans les sites et les aires protégées, nous allons ériger et faire appel aux investisseurs à construire des hôtels écologes 5 étoiles. Et que nous voulons voir des girafes, des zèbres, des éléphants et beaucoup tant d'autres d'animaux. Mais pour intégrer les investisseurs, mais ils vont nous dire, mais Monsieur le Président, si nous on investit ailleurs, il n'y a pas de taxes. Et ça n'augmente pas et ça ne diminue pas notre recette de faire venir les animaux. Et donc, nous, on veut voir des girafes, des éléphants à Madagascar. Donc, ceux qui vont opérer dans ce secteur, il n'y aura pas de taxes pour emmener ces animaux à Madagascar. Et que je suis convaincu que des millions de touristes vont venir à Madagascar pour voir des animaux ici, même à Madagascar. Le PEM ny teny ambara tam'izay de hoe raha mijeritsika ozy izy am'le dessin animé Madagascar
dia misy an'le girafy, zebra, elefanta izany. De misy mpandraraliana zay ho avy eto Madagasikara zany, hanao resaka attraction zany, resaka fizahatany ka mba te hitondra karazam-biby hafa eto Madagasikara. Araky ny teny le filoham-pirenena teo zany a, fa zao ny olana ozy izy a lafo be le taxe. Fa raha afaka foana na le taxa de mba misy kely zany am'le resaka sara-pidirana sy ny rehetrarehetra de lina am'lay fandrarany eto Madagasikara le mpandrara, tsy fantatra aloha zany mpandrara aveza le resahana anatin'izay de dikan'izay de ozy izy tsy asiana zany ny taxa ozy izy, zany hoe tsy sehatra alaina zany ny amin'ny fampidirana an'ireo biby reo ho avy eto Madagasikara. Navy izy teo satria tsika ozy izy mila mahita am'le girafy, zebra dia elefanta. Ndasa aloha resahantsika ohatran'izao satria nakany référence manko ty rina. Aza voalo fa tamin'ny andro président Ravalomanana resahantsika mihitsy ny manko satria zao manimanina ny tongolon'ny Egypta. Tiny nakany référence hoe raha mahita tsika ny dessin animé Madagasikara, ity dessin animé Madagasikara ty rina de tamin'ny 5 no vokariny trano mpamokatra sarimietsika tany Amerika. Tsy misy an'reto eto Madagasikara. Misy pingouin, misy am'reo angambany de ty resaka gidro ty resahantsika zay rehefa aveo, fa misy zebra eo de misy girafy ao de misy liona ao de misy elefanta. Zay le resaka. Fa zao rehefa tapa-kevitra izy reo hoe tsara tare le Madagasikara, milay le Madagasikara, azo andehanana le Madagasikara, ahafahana mampitombo ny mpizahatany, dia nakandraikitra zareo hoe hampafantatra amin'ny Madagasikara zahay, de namorona sary miaina 20 minitra ny sary miaina Madagasikara iny. Ary nalaza 78 millions de dollars amin'ny budget lany io trano mpamokatra sary miaina io. Nanao an'iny dessin animé Madagasikara iny mba netana nampahafantarana Madagasikara teo anatrehan'izao tontolo zao mihitsy. De Madagasikara tompoko natao lohateny lay sary miaina. De somary comédie comique kely zay le izy fa tian'ny olona le izy tena nandeha. Ary tena nalafo an'lay ventena CD tam'izany, tena tsy fakahitana le trano mpamokatra. De nahita ny tsirony zay zareo hoe mety de namokatra Madagasikara 2 anankiray indray tamin'ny 2008. De mbola antohizany zareo le izy mety tsara zany. De natao 2012 Madagasikara 3, tonga taty amin'ny 2014 Madagasikara 4 izay raha sy diso ahako. Zany hoe lay fampahafantarana Madagasikara tamin'ny endrika dessin animé le izy rina, fa le resahana indrindra linan'ny olona hoe aiza moa misy an'ity Madagasikara ty, de tonga de linan'ny olona mijery karta hoe ato misy a Madagasikara. Inavy ny zava-misy eo amin'le Madagasikara dia resahana tsikelikely any anatin'le karazana orona tsara le izy. Zay nge anisan'ny nampitombo betsaka ny touriste teto Madagasikara Vision président Marc Ravalomanana zany de mifampiresaka amina trano mpamokatra lehibe de mandeha ny adevitra Erika iza zay moa ny anaran'ilay réalisateur. Ohatran'izany ny olona. Fa ity le ranga zany le Ramsey tamin'ny faran'ny herinandro naka ny référence ty nefa tsy hainy kory ny tantaran'ity zao. Ne hoe enao ho aiza ny président Marc Ravalomanana eo hoe leadership ny président Marc Ravalomanana tsy hitovy amin'ny anao mihitsiny. Ny olona visionnaire mijery lavitra fa tsy anao ty aprevy mpandrara vahiny. Mba ahafahana misintona mpizahatany zany de misy mampiresaka aminy ihany, tsy fantatro hoe opérateur izy ty. Ohatran'le gasikara ihany nge ho aty le resaka moto sy tomobile rina. Tsy hitanao loha sy tsy hitanao dodosiny le gasikara taty aorina. Nefa nanaovana fampla inona moa ty resaka mipopoka be anamboatra fiarakodia tsika eto ny vokarina sy ny rehetrarehetra. De resaka girafy, elefanta, inona indray no resahana zebra. Mizahatra teny eniko mantsy marany eo. Eto nefa ianao le safari aloha mbola tsy resahako mihitsiny. Zany eny ety zavatra artificiel le. Tsy manao safari artificiel ianao. Fa ny safari zany zavatra efa misy ary ny tanàna sy ny toerana rehetra de samy manana ny mampiavaka azy. De zay zany ny avahany any amin'ny hafa de anjaran'ny zareo zany. Ny anao tsotra
manana ianao karazana ragidro mampiavaka amin'ny Madagasikara, inona zao? Misy varika, misy ayay. Maninona zany tsy exploitenao? Zany nge mahatonga ny olona tonga ty Madagasikara makany endasy be, makany an'ireny réserve naturel maro reny, reny zao be de Bali may. Ahoana ny fomba iarovana an'ireny, hanatsarana an'ireny? De raha mainty tany ety Akarafantsika de hoaiza indray le girafe rehefa mainty. maro be. Misy koa any Masoala any, petsaka reo a réserve zany. De ahoana ny fomba exploitenao an'ireny? Zany tadiavin'ny olona hoe misy any Madagasikara zao ity resaka tsy fantatra na firy asa 20 ve sa 30 safiry no etinety Madagasikara. Enao ararangaty io mivavy be ronono, tsy hainao no mitaiza azy le nafarina de nanao zavatra be da be. Reno moa tadiavintsika information atoato. Manahoana no mivavy be ronono lay nafara amin'ny fanjakana malagasy tamin'ity taona ity? Vision président Marc Ravalomanana daholo nanatsara an'izany, fa hainy mikarakara an'izany satria sady pipo izy no mpamboly. Tatsafeno zany le filo Marc Ravalomanana. Mifampirono. De nalefa tany amin'ny FIFA manoro. Nasiany escorte vato. Ahoana zany zao momba an'ireny? Reny ara-tsainao no mikarakara. Tratra ny tuberculose raboka zao ny ragidrontsika tsy mba zaza, nefa eo ambany masonao tsy lavitra anao eo. Eo anelanelany Ambotsirohatra sy Avoloha. Ahoana zany e? Eto mivoaka ny sokatra tsy fakahitana. Maninona raha ny anao eto ny karakarainy? Firy ny karazana tanalahy tarondra eto Madagasikara tadiaviny zao tontolo zao. Reny azo varotany reny anaovana promotion na resaka tourisme. Fa ity zany misy mpandrarama mampiresaka andray zany any ambadika any. De resana de manahira anatin'le izy tsy asiana taxe. Ataovy copie écran kely nge faly le resaka hoe tsisy exonération na tsisy taxe TVA ho alaina amina resaka inona zafady le teo. Resaka tourisme io a. Satria misy mampiresaka any hoe anao 5 étoiles. Efa heritaona mandahanao sisa de ho tapitra 5 étoiles amina site touristique 20. Mampomeo ali izy. Le PM zany efa anteneny tonton Mota teo moa zany fa le forum moa zany de saritsarina forum mafafa le izy rina. Fa tsy haitsika hoe mba voadinika le flovy ny porté an'le zavatra resahany. De ridiculiser ny olona fotsiny le izy ny anao areto atoerana eto tsy vitanao no mikarakara azy. Ato zao exonérena ozy izy ny TVA mise en place ny complexe hôtelier sy resaka touristique. De miaina indray zany vola hiditrako. Tsika raha zao misy gapina ohatrinonako. Recette totale ny budget reto ny tafiditra ny dépense tsy mahalion sara ny vidiny. Le dépense ny tsika midangana be le recette nefa kely zao ndray de hofanana zany netra riny. Atoko hofanana netra amin'ny matériel sy ny équipement ozy izy amina resaka mise en place na parc d'attraction. De ho alefa anosy be Mahajanga Tomasina. Parc d'attraction. Parc d'attraction. De esorina koa ny etra zay amin'ny makasika ozy izy sy ny droit de douane amin'ny resaka importation na bateau de croisière de ino ty anankiray ty montgolfière de catamaran. De misy etra be da be nge zany afaka e. Hatrany am'le resaka biby ampidirina eto amintsika. Mba variana ihany tsika am'izany hoe mitady vola raha ny tokony ataontsika ampitombo an'le vola mpanjakana mba ahafahana miarina manarina nefa tsika eto misy etra be da be ho foanana riny. De eo miverina ny fanontaniana. Mpandraraha iza indray no nyresadresaka tany ambadimbadika tany ka azo an'izany tsena zany. Fa zao ahoana ny tourisme local anao? Rehefa hainao mikolokolo an'le eto, hainao mivarotra an'leto, eto ane de efa tokony misy vola mivezivezy be akoatra n'lay tourista zay atsona avy any ivelany. Nitondra apport tamin'ny resaka fizahantany teto Madagasikara iny dessin animé Madagasikara iny. Ny momba ny raisin'ny référence l'izy dikan'izay nisy tsara zany nataon'Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana. De ahoana no ahafahanao zany mampiroborobo ny fizahantany anaty tourisme local. Zany ilainy zany mba firy amin'ny malagasy morina, mba mahavita mandeha ny salo, maka ny pefy eny amin'ny Zezera, ohatrany lokona zavatra hafa indray izy any zao.
mba afaka mandeha mba mitsofoka any an-dasy be afaka mitsofoka any akarafantsika afaka mamandeha any faty any anakao any anjajavy firy amin'ny malagasy mahavita an'izany na etsy nosy Belleville na etsy Sainte Marie na ny ambany vohatra ny ara tsy vita antsony mitsidika satria mahantra le malagasy tsy manambola rina arabe mananjara de vakitsika le afatra rehefa aveo fa mety misy anam-pinodrinan'izay fotoana koa efa mandeha ny anam-pinan'izay fotsiny de mahalasa saina zany le teneny ny mpitondra fanjakana hoe ho ampidiriny eto ndray ny zebra, girafe, elefanta raha vao miresaka an'izany de Afrika aloha ny ao an-tsain'ny olona aloha zay de hoe ny anton'izany dia mba hisintonana ny vahiny hisintonana ny mpizahatany de ay ve zany ohatr' zany le izy natao ny Colisée ao anaty rova hisintonana mpizahatany Colisée zany any Roma no misy an'izany de zao zavatr'olona mampalaza ny olona ny ivelan'izao no entina ty hisintonana mpizahatany de mba mety ve zany firy zao mpizahatany ka hoe hitady Colisée ao anaty rova hatreto de ty indray ho ampidirina indray le biby avy any Afrika any raha vao miresaka ny hoe safari any Afrika ny eritreretin'ny olona am'zany de zao zavatr'olona mampalaza ny olona ny ivelan'izao na Colisée io na safari io na girafe io na zebra io na elefanta io hoentina ty a Madagasikara nefa ianao manana ny maizy anao eto tsy trandrahanao eto tsy trandrahanao fa zavatr'olona ry no entinao aty de ty anankiray fanamariana anankiray ahoana koa moa zany ny veloman'izany eto na ny hoe misy mpandraraha tena hoe asa matianina sy ny sisa mikarakara an'izany fa ny ano ny hita aloha hatramin'izao de zao tamin'ny fotoan'androny ty fampatsivana kely fotsiny alohan'ny anomezako ny fiteneno amin'ny faniry nisy fanomezana avy any amin'ny Kadhafi fanomezana io io fa tsy hoe natao hitadiavam-bola meny Kadhafi rameva ny président Marc Ravalomanana anisan'ny mpanao gazety ny tsenan'io tany Ivato tamin'ny 9 alina ny tonga tao Ivato avion spécial tondran'le rameva ary ndray bevoka de filoham-pirenena vitsivitsy no nanomezany Kadhafi an'io de nikarakaraina tsara tompoko lay rameva président Marc Ravalomanana mbola teo rehefa nongotan'ny sasany manta teo amin'ny fitondrany président Marc Ravalomanana nanahoana ny nefa rany le rameva fangany rameva tompoko manao politika satria tamin'ny andro président Marc Ravalomanana le rameva de tsy nirarahina le rameva de napalahelo matimaty fotsiny tany le rameva zany le biby nefa zany tsy nividitsika tsy nividiana fa fanomezan'olona izany ny rameva ara tsy hainao no mikarakara azy fa tamin'ny andro président Marc Ravalomanana mbola tsy maty reo rameva reo karakaraina tsara mihitsy karakaraina tsara dia mbola tsy maty reo fa voakarakara vao tonga le teteza mita zay fitondrana ataontsika mifangaro voraka teo niarantsika nahita de tsy nirarahina le izy satria hoe le anarana Ravalomanana mihitsy makarary ny andohan'ny sasany de matimaty fotsiny lay biby zao ndray resaka fikararana biby mantsy no hitondrantsika azy zao ndray voan'ny raboka ny gidro tao Tsimbazaza zany ara tsy voakarakaranao de ampidirinao ndray ty hoe zebra elefanta sy ny any ivelany ty de raha vao miteny en'izany ianao dia any ivelany no any Afrika no eritreritry ny olona fa raha vao miteny ianao hoe gidro dia maki dia Madagasikara no ao an-tsain'ny olona ka manahirana l'izy anjarantsika vahoaka zany no misaina tsara hoe manahoana tsara zany toe-javatra izany eny ary ndao ary farany namana faniry ndao ary maki message vitsivitsika satria efa mandeha fotoana miarabanareo amin'ny miara-manonja Erika avy aty Manakara ihany mpamboly vanila sy mpiasa tany ny ray aman-dreniko nefa ny vidin'ny vany no piteny zao fitondrany zao mijaly be zahay ka mila ny dada hanarina an'izany anarina an'izany za zao mahavita fanompo-pirenena service militaire nefa tsy manambola hanaovana rangazement satria ny tatsa ataon'izao fitondrany zao tsinitsinina mihitsy misaotra tompoko raharaha izy ty Iandro Zize, bonjour, zahay tia Fianaratsoa manontolo de manoana any dada trany izay fa tena fahadoiranovany zahay manontolo Zize tsy mahatakatra ny vidin'ny PPM tsy mananasa ny tokantrano dada 2023
zany ny soratra ato vakitsika tsara mihitsy le izy miaraba ny miara-manonja Lucien ozy izy aty Anosy-be mba nandalo taty aminay ny mpanao recensement ny seny tokantrano enina no ato ray lakoro nefa tokantrano roa ihany no nadikandreo eto Anosy-be Mandrango Bato ny misy anay zay nge zava-misy any fiarahamonina zahay aty Tanambao Besakay tsy mbola tonga ny mpanao refonty zany Monsieur Martin ozy izy Tanambao Besakay am'izao de maka heritsika tsy mila matoritorytsika tsara ny afatra vany amintsika salut miara-manonja rehetra reraka foana ny mpitondra ozy izy manao dola makota fa tsy lany zany reo na inona ataony fa leo ny vahoaka malagasy vahoaka madinika vahoaka sahirana Madame Dety Ambatomanga angamba ty tapaka kely izy teo Madame Dety bonjour aty aminay ozy izy président Fokontany tena tokony soloana fa ela loatra taminy ty avy aty Atsapandrano Bedidy tsaiko zay aiza moa zany mba vakio zao tompoko iny message iny mba lalako fa atsika zao salaminareo ao miara-manonja ao misaotra anareo mampafantatra anay aty ambany vohitra aty avereny dada fa iny ihany no ilainay Fredy avy aty amin'ny Fokotany Madiorano commune Aparihy Tsokatra district Anambatondrazaka commune Aparitsokatra dahory efa vakiko rapito zay tsy vita rina fa efa kaiky mifandarintsika de anapitrasika fa betsaka message aty de vakiko rapitso mampanantenantsika zany eny ary farana ny fandarantsika misaotra anao nahatratra ny farany miara-manonja MBS radio Madamba vaomana ampo meritreritra samy tain'Andriamanitra veloma tompoko